amin'ny valora alina miarabantsika rehetra any tokantrano any manaraka izao fandarana mivantana avy etỳ amin'ny lapam-panjakana Iavoloha izao. Miarabantsika izay manaraka ny televiziona malagasy, ny radio Madagasikara ary ainao manjery sy miankina manana nosy fandarana manokana hita fa ny filoha Andry Rajoelina amintsika vahoaka malagasy amin'ity alina ity. Miaraka amiko eto ny namana Abraham Zafy avy amin'ny TV Plus Madagasikara, eo ihany koa Karafenisoa avy amin'ny Real TV ary rabaina ihany koa ireo olona nasaina hanatrika izao fandarana manokana izao miainga mivantana avy etỳ ny lapam-panjakana etỳ Iavoloha. Amin'izao fotoana izao andeha hoasaintsika ampanajana ny filoha Andry Rajoelina tonga hoeto amin'ny toerana hitafatafana amin'ny vahoaka malagasy ity. Andriamatoa Fonds Républicain Madagascar.
mamerina ny araba ho antsika rehetra izay manatrika izao fandarana manokana sy mivantana avy ety amin'ny lapam-panjakana Iavoloha hita fa ny filoha Andry Rajoelina amin'ny vahoaka malagasy. Miarabanao Andriamatofiloha. Ny voalohany teniko dia miaraba aloha ny vahoaka malagasy, tsy vaky volo izay liana ary manaraka izao fandarana manokana izao. Ampitiavana no hitsidiako ny tokantrano ny malagasy tsirairay avy ary ampitiavana ihany koa no andraisana anareo izay notsongaina ho solitena ny be sy ny maro na ny olobofidy fa indrindra ianareo ampanjaka Tangalameny, Lonaky, Olombe, Sojabe, Printsy sy prinsesy izay tonga eto. Nasaiko manokana nareo satria ray aman-dreny olobe ny firenena. Amin'ny maha olobe anareo zany dia ho vavolombelona ny teny izay avoaka ary araka ny lazaiko dia hoe ny marina tsy mba maty. Eo anatrehanareo ray aman-dreny, eo anatrehanareo folo alin-dahy, eo anatrehanareo solitena isa-tsokajiny, olombofidy, olombotendry. Betsaka ny resaka entina ampizarazarana antsika. Raha mbola viza foana ny za, tsy ekeko ho zarazaraina ny firenena, tsy ekeko ho zarazaraina ny malagasy. Ka ny marina sy ny marina ihany, ary ny marina trano, no etontsika ampandrosoana ity firenena ity. Ao anatin'ny fitiavan-tanindrazana, ao anatin'ny firaisapo, ao anatin'ny firaisan-tsaina. Tsy misy ny tokony ahilikiliky, tsy misy ny tokony avakavahana, fa malagasy iray tsika na fon'Andriamanitra ho ray ity nosy malalantsika ity. Miaraba ihany koa anareo telo mianadahy izay mpanao gazety nitsongaina tao anatin'ny maro noho ny hevitra avoakanareo, noho ny fahalalahana sy ny fahaizana anananareo anatin'izany fikirakirana ny asa fanaovana gazety zany. Vonina amaly ny fanontaniana rehetra izay hoentinareo telo mianadahy ao anatin'izao fandaharana manokana izao. Ary ny farany fa tsy kely indrindra, ny savidiako manokana le hira izay nalefa teo, satria ny fiainana rehetra dia mila kinina amin'Andriamanitra. Mavesa-danja iny fa tsy ho voasaboasako eto fa samy mitsakitsako any an-tsainy ny hafatra izay mifono ao anatin'iny hira izay ankafiziko manokana iny. Ny Andriamatofiloha izay telo mianadahy moa araky ny nambaranao teo zany no notsongaina hitondra ny marary amin'ny vahoaka any anivon'ny fiarahamonina any. Araky ny nambaranao teo dia malalaka ny fanontaniana ho apetrakay aminao ary tena malalaka tokoa no inonay fa amalinao an'izany ho falianao amin'ny kitsipo, izany hoe ireo loha hevitra tena mafapana eto anivon'ny firenena no horesahanay telo mianadahy aminao amin'izao takariva izao, fa volana vitsivitsy dia hifarana ny fepitaona iasanao Andriamatofiloha. Ho atomboko amin'izay angamba aloha ny resaka taritresaka voalohany. Tsara raha manao karazana bilan kely angamba no ilazana azy ny zava-bitanao tao anatin'izay efa taona mahery izay. Ia, fotoana tokoa izao miora ny ahafahana mametra, mandinika ny ireo asa izay natao nandritra n'izay 5 taona latsaka kely nitondrako ny firenena izay. Satria eto am-Pianohana dia milaza fa ny vahoaka malagasy ihany no afaka mametra ny asa vita sy ny asa natao sy ny fifanarahana tao anatin'izay 5 taona izay natao izay. Betsaka ny asa vita, nefa eto amin'ny Pianohana dia miteny koa hoe mbola maro be ny zavatra tokony atao satria midadasika Madagasikara ary be loatra ny fahatarana izay iainantsika ankehitriny. Hiezaka ny amitsina an'izay hoe efa taona satria raha ny asa vita ao anatin'izay efa taona sy tapany izay dia maro
eto dia ilaza isaky ny sampana tsirairay avy miora Abraham ary Gasikara raha hoe ny resaka bilan aloha no resahana. Tiako milaza amintsika fa tao anatin'izay fepitaona ny isan'ny gouvernement sy nandraisako ny fitantanana ny firenen'izay dia 4198 nisan'ny sekoly na salle de classe natao teto amin'ny firenena. Hoavan'izany betsaka izany satria 209 000 nisan'ny zaza malagasy nahazo indray zany toerana ianarana. Zay toerana alehanao manerana an'i Madagasikara dia misy fotodrafitrasa avokoa. Ray zay. Resakitsika hoe mianatra tsy misy boky aza sahirana, mianatra misy boky sahirana, fa vao mainka mianatra tsy misy boky. Zay ny antony nametrahana hoe ndaotsika mba anamboatra anao boky, anao dictionnaire ka 10 080 583 izany hoe folo tapitrisa mahery ny boky ny zaraina tamin'ny zanaka malagasy. Ho an'ny olona tsy manan-janaka mianatra any amin'ny EPPCG mety tsy mahatsapa an'izany, fa ny zanaka malagasy tompoko dia misitraka an'izany avokoa. Akoatra ny tablier zay alehanao rehetrarehetra manerana any Madagasikara, tia manao tablier daholo zao, manao sandal. Ary ireo mpianatra zay tena sangany dia mena bicyclette, mena tablety. Zany zany ny eo amin'ny lafiny fampianarana. Ny amaranako ny fampianarana dia ny resaka cantine scolaire, ny sakafo any ampianarana. Nisy budget goavana be mihitsy natokana tamin'izy io, ary tamin'ny taona tany amin'ny taona 2018 any 200 000 latsaka nisan'ny olona nisitraka an'izany cantine scolaire zany. Fa tamin'ity fitondrana ity dia 1447 EPP, zany hoe 368 000 nisan'ny mpianatra nisitraka cantine scolaire, ary amin'izao 2022 hiditra 2023 zao dia 728 000 ny olona misitraka an'izany cantine scolaire zany. Zay ny teneniko anareo hoe tsy zay olona mitabataba vitsivitsy na olona miteny mafy no manana ny rariny, fa ny olona rehetra any ambany voalohany dia mahatsapa niezaka ataon'izao fitondram-panjakana zao. Miteny anareo mbola tsy afaka ao anatin'ny fahantranotsika ekeko zany, satria fa latsaka lalina loatra ity firenena ity. Ary zay no antony zay hoe tsy maintsy ataontsika zay ampisandratra n'ity firenena ity mba ho firenena mandroso. Misy zavatra io lafin'ny fahasalamana vao afaka maly ny antsoan'ny ministra ny fahasalamam-bahoaka, monsieur le ministre, mba omeo anahy kely mikasika ny tantaran'ny hôpitaly eto Madagasikara. Meny monsieur le ministre anahy ary eto ny saritako ny sain'ny vahoaka malagasy ray manontolo. Ny hôpitaly zay natsangana teto amin'ny firenena nanomboka tamin'ny 1891. Ny hôpitaly voalohany teto dia ny hôpitaly zay io hôpitaly io moa zany dia hoe Soavinandriana, satria ny ampanjaka no nanao an'io, ny Ranavalona fahatelo. Io Soavinandriana io, mpanjaka Ranavalona fahatelo nanao an'io. Zay natao hoe Soavinandriana, Andriana Manasoa. Zay le tantaran'ny firenena tamin'ny 1891. Avy eo tonga ny frantsay dia natao hôpital Gérard Aérobique. Vita zay dia natao hôpital militaire rehefa tonga ny président Ratsiraka, dia hôpital militaire. Zao ny saritako ny saintsika vahoaka malagasy ray manontolo. Raha resaka fahasalamana, ny mponina mitombo, fa ny fotodrafitrasa teto amintsika tompoko dia tsy mitombo. Io ny hôpital militaire tamin'izany hitantsika io. Eto dia ny hôpitaly natao teto Madagasikara nanomboka tamin'ny 1891
mandra-patonga tamin'ny 2015. No gasikara mpanao gazety tsara fa mba jerevy tsara le chiffre avokako reto afaka manao analyse ianao dia misy fanontaniana mba tiako apetraka ao ho an'ny reo mpanao politika. Ary tadivy tsara satria zay natsoko anareo ray aman-dreny ampanjaka reto satria marina sy ny chiffre zavatra rehetra zay avokako aminareo eto dia tsy misy nofinofo fa tena zavatra tena izy. Ny hôpitaly nanomboka tamin'ny 1891 ka hatramin'ny 2015 5 ny hôpitaly nanerana nosy. Ny hôpitaux universitaires, ny hôpitaly lehibe zany, tsy miteny ny hôpitaly kely fa ny hôpitaly lehibe. Ny hôpitaly any Diego ao nareo ray aman-dreny tamin'ny 1801 natao. Ny hôpitaly tao Fianaratsoa tao Tambobe tamin'ny 1802. Ny hôpitaly tany Toamasina ao Toamasina Analaknina tamin'ny 1803. 1900 zafady tompoko 1900. Ny hôpitaly eo a Befilatanana tamin'ny 1926. Ny hôpitaly maternité ao a Befilatanana tamin'ny 1957. Ary ny filohan'ny Repoblika tokana nanao hôpitaly teto ankoatritsika zao dia ny président Philibert Tsiranana tamin'ny 1965 nanao any HGRA. Zay natonga anahy tamin'ny tetezamita tsisy famatsim-bola nanao hôpitaly isaky ny Remvo partany. Nanao tany Mahajanga, nanao hôpitaly tany Toliara, nanao hôpitaly tany Fianaratsoa, nanao hôpitaly teto Antananarivo, dia nitokanana tamin'ny teto Antananarivo ny hôpitaly manara-penitra teto, nitokanana tamin'ny 2012. Zay ny hôpitaly eto a Madagasikara. Fanontaniana mba tiako apetraka Gasikara, manontany io ny filoham-pirenena zay mbola eto mba hanontany io ampitiavana fa tsy fampiananana. Ro filoham-pirenena zay nitondra teto mba hafiry ny hôpitaly nataony zareo teto Antananarivo na manerana ny Madagasikara. Fanontaniana zay. Tompoko lahy sy tompoko vavy ianareo rehetra zay manatrika etony. Ny hôpitaly natsangan'izao fitondram-panjakana zao tao anatin'ny efa taona sy tapany 20. Tsy resaka rendrarendra zany fa fitiavana ny vahoaka malagasy. 20. Ary anisan'izany ny hôpitaly zay efa nitokanantsika hitanareo tao io any Morondava, zao ny hôpitaly ataontsika. Mendrika an'izao ny vahoaka malagasy, hatrany Mantsara, Ananalava, Mampikony, Akilizato, Maintirano, Antsalova, Manandriny, Vohibato, Ambomasoa, Belohandroy, Vondrozo, Ivohibe, Tanambomanapotsy nanovana hôpitaly avokoa amin'izao tsika miteny zao. Ary faharoa, ao anatin'ny tetikasa zay atao ihany, betsaka ny mila fahasalamana zany, ary raha tsy manana fitaovana ianao dia sahirana. Scanner 10 efa tonga ao, zay apetratsika ao amin'ny hôpitaly militaire, apetraka any Ambatondrazaka, any Fort Dauphin, any Anosibe, Sambava, Maroantsetra, Fianariveste, Manakara, Morondava ary Mantsitsara. Mbola hôpitaly zay niteneniko zay, izahako fitininy fa raha ny zavatra vitatsika no tantarainy eto na maraina ny andro ary tsy ho vita. Zay ny zavatra razeko aminareo. Betsaka ny olona marary voan'ny cancer du sein. Rehefa niara-niasa tamin'ny tompon'andraikitra sy atokony dia manodidina ny 1600 eo ny olona voan'ny cancer ny sein na ny nono. Ary io nefa sitrana somatsara io raha detektena meloa. Dia ny vehivavy mihoatra ny 7 taona, indray mandray isan-taona farafahakeliny tokony manao an'izay détection zay.
efa nanafatra tsika any rehefa ho tonga dia apetratsika isaky ny reny voaparitany ny appareil mammografie zay hoentina isorohana zany cancer na homamiadana ny nono izany. Ny resaka ambulance betsaka amin'ny fitondrana mifandimby 147 ny ambulance 4x4 zay isaky ny mitsidika toerana tsy maintsy manolotra ambulance. Ny ambulance dia entina anavotana ny ain'izay marary ary ny ambulance zay natao matetika nisy mitondra indray occasion beny fa ambulance vaovao daholy ary misy ny appareil famonjena ny aina rehetrarehetra ao anatiny zany ambulance zany. Ezaka natao daholy zany ao anatin'ny fahasalamana. Ny fahasalamana nefa ny hôpitaly tsy mandeha ila ihany koa fa ao ro mpitsabo zay nanomboka tamin'izao fitondram-panjakana zao dia nametraka mihitsy ny toromarika mba hifandraika amin'ny filan'ny vahoaka ny asa rehetrarehetra zay atao. Zay ny nanaovana resaka fahasalamana ihany dia nametrahana ny hoe nanaotsika recrutement ana 4500 na 500 ny mpiasan'ny fahasalamana lasa fonctionnaire avokoa. Zany zavatra lazaiko anao rehetrarehetra zany tsy tsapan'izay tsy nanao, tsy hitan'izay minimikipy fa fantatry ny olona zay nahasoa. Zay ny zavatra lazaiko aminao. Raha resaka eo amin'ny bilan ihany moa izy ny ora teo dia hiditrytsika amin'ny resaka fitsarana ny tribonaly. Mba azontsika tsaina ve vao omaly tany Sainte Marie nisy nitaky ny olona atao hoe nisy olona nitondra sambo maty le moteur dia nidedavina le olona fa nisy loza ny tranga dia manangataka le olona atao hoe mba avelao ny helika n'le olona monsieur le président mba mangataka zay fa izaho le olona roa zao dia hoe anafeny arivo atsinanana. Sainte Marie hatramin'izay na Madagasikara ny Madagasikara tsy nisy tribonaly. Mba azonareo an-tsaina hoe district anankiray tsy misy tribonaly. Itsika zao fitondram-panjakana zao no nanamboatra tribonaly any Sainte Marie ary tsy Sainte Marie ihany any tany Ambilobe, tany Tsambava, any Besalampy dia nanao ihany koa tsika fonja marobe satria tsy manaraka ny zon'olombelona ny olona voafonja zany dia ahintsy amin'ny lalana tsy mety zay nataony. Ny fonja zany tsy fanao enao ny fonja eto Madagasikara. Zany no zavatra nataontsika ary indrindra moa zany mbola be dia be ireo construction na fananganana foto-drafitrasa izay nataontsika. Raha resaka fonja ihany dia mba fantatrareo fa tsy hafaha zany tamin'ny président Ratsiraka. Tamin'izay zany nisy fonja farany natao teto Madagasikara tamin'ny 1982. Fa tsika zao manao ny fampandrosoana mirindra dia nametraka an'izany foto-drafitrasa rehetrarehetra zay no resahako teo zay. Ankoatran'izay eo ny stade satria tsy adino ihany koa ny tanora. Stady 20 no natangatsika tao ny tany Mahintsy, any Ambodiatrimo, any Ambalavao, any Afenerivo Atsinanana, any Iosy, any Ambovombe, Manakara, Ambositra sy ny maro tsy voatanisa nanamboarana kianja manara-penitra avokoa. Ny gymnase dia eo andalam-pamaranana ny gymnase tsika zao satria maromaro ny gymnase natao Fort-Dauphin, Sakaran, Pany, Iosy, Maintrano, any Tuléar, any Mantsara, any Majunga. Betsaka ny foto-drafitrasa nataontsika. Ny tiako lazaina dia zao rehetrarehetra nataontsika napetraka aloha mba hoe anatratrarana ny fahatarany Madagasikara dia ny fanaovana foto-drafitrasa manakaiky vahoaka sy ilain'ny vahoaka. Tsy misy olona na iray aza no afaka hiteny fa tsy ilaina ny hôpitaly. Tsy misy olona na anankiray aza nilaza fa tsy ilaina ny tribonaly. Tsy misy olona na anankiray aza
nilaza fa tsy ilaina ny sekoly. Olona efa maty eritreritra zay miteny fa tsy ilaina zany zavatra rehetrarehetra zany. Ny voizina sy lazaina ankehitriny ny resaka hoe fitsinjaram-pahefana na ny resaka décentralisation. Nanao dingana goavana betsika ao anatin'izany amin'izao tsika miteny izao. Satria raha tsy amidina fotsiny aho hoe inona indray ireny fitsinjaram-pahefana mihoatra no ny fampetrahana aloha ny fodrafitrasa izay omena an'ireo eny amin'ny collectivité décentralisée ireo. Jereo tsara ary ny tantara tsy mba fanadiny. Mbola resaka maromaro moa fanontaniana napetraka reo eo rehefa avy eo. Fa ny tiako saritana ny saintsika fotsiny dia tandremo fa raha nanao ny bilan isika izay ho teneniko anareo tao. Fa raha nisy ny filoham-pirenena nametraka zavatra lova ho an'ny taranaka dia ny président Philibert Tsiranana. Tamin'ny président Philibert Tsiranana ny tatana efa nisy ny usine nanaovana ny Renault teto Madagasikara. Izy nanao ny aéroport voalohany teto Antananarivo, nitondra ny flotte Boeing voalohany teto Antananarivo. Ny ministère ao anosy rehetra ireo na le hôtel Carlton Hilton io tamin'ny 1964 no natao. Philibert Tsiranana nanao an'io. Ny ministère ny éducation nationale zao tamin'ny andro ny Philibert Tsiranana no nanaovana an'izany zavatra rehetrarehetra zany. Tiako lazaina aminareo betsaka ny zavatra natao. Fa zao mila mitandrina antsika. Satria nolazaina ny filoha Philibert Tsiranana fa olon'ny frantsay. Nolazaina ny filoha Philibert Tsiranana fa mpamadika. Dia nidorana grève ny mpianatra tamin'ny 1972 dia mainy hôtel de ville. Fa le olona nandorana ny hôtel de ville sy nitarika ny olona rehetrarehetra teny tsy nisy navita nanangana ny hôtel de ville na Antananarivo. Fa ny andro maire tanora tamin'ny 2008 no nanangana indray izany hôtel de ville izany. Hitanareo io zany zavatra lazaiko zany nareo ray aman-dreny ampanjaka zavatra marina no teneniko anareo. Ary za dia marina no teneniko anareo eto androany fa tsy andainga aminareo aho. Zay no nampianatsoko anareo ary misaotra anareo aho satria maro aminareo ny avy lavitra. Izay monsieur le président ka tonga any 10 andro vao tonga any. Dia misaotra anareo fa tonga eto. Zay raisitsika ato anatin'ity lapam-panjakana ity satria manamarika ny tantara ary vavy olombelon'ny tantara ianareo tsirairay avy. Ao anatin'izay miresaka décentralisation ihany. Nomena 4 ny chef district rehetrarehetra manerana ny Madagasikara. Nomena fitaovana fanamboaran-dalana ny gouverneur rehetra manerana ny Madagasikara. Efa nisy zany tany aloha tamin'ny andro ny dadabe Tsiranana. Fa misy koa zany ankehitriny tamin'ny andro ny président Andry Rajoelina. Ny birao an'ireo commune zay natao any Amaivatanana, any Bekily, any Ambosary, maro. Ny birao an'ireo chef district rehetra zay namboarina nisan'izany ao Fianaratsoa, ny any Morondava, ny any Antsirabe, ny ao Tsiromandidy, ny any Antsiranana, ny any Ambositra, ny any Mananjary. Zao hitanareo zao. Raha niona tamin'ny vahoaka dia ozy zao mety ve sa tsy mety, tsara sa tsy tsara. Fa mivaly teny efa fantatro ny tenenin'ny vahoaka. Ao anatin'izay ihany dia mbola betsaka miora Abrahama sy Gasikara raha ho tany-saina fa aloko mijanona hatreo. Satria tsy afaka hivalam-parantsika ihany koa ny fotoana fa ny zavatra tiako lazaina aminareo. Niasa mafy tsika, niasa mafy ho an'ny vahoaka, miasa mafy ho an'ny tanindrazana
ary misy vokany zany. Na dia mbola tsy ampy aza ekeko zany, satria mbola maro ny malagasy miaina ao anatin'ny fahantrana. Mbola maro ny malagasy tsy ampy fivelomana. Mbola maro ny malagasy izay mijaly, ary izay indrindra no ny antony mbola mampijoro ahy no ny fitiavako tanindrazana, no ny fitiavako ny malagasy. Mankasiraka Andriamatoa Filoha satria miarabanao voalohany indrindra, misaotranao ihany koa amin'ny fanasana ny tena sy ny Real TV Madagasikara, voninahitra ho anay miarabantsika rehetra atao anaty efitrano izay manotrona isika rehetra ny tokantrano. Andriamatoa Filoha, mieno ny bilan izay resahanao dia ilako tsiny mahatsiaro anao tamin'ny fampelezan-kevitra. Andriamatoa Filoha, mahafinaritra no maheno ny asa vita ary mino afa tsy misy miteny hoe ratsy ny mahavita fotodrafitrasa ho an'ny taranaka amin'ny fandimby, fa ny fantaniana mipetraka dia hoe lara-pamehana ve zany Andriamatoa Filoha amin'ny zavatra iainan'ny vahoaka, amin'ny zavatra misy eto amin'ny firenena ankehitriny, ny asa izay natao, ny fitondram-panjakana tarihanao sa mety ho rendrarendra fotsiny, tsiratreritra tsy haritra ihany iny fa raha miresaka tsika hoe bilan. Andriamatoa Filoha, efa taona sy tapany afaka 3 andro no nitantananao ny Madagasikara, zany hoe nanomboka ny 7 janoary 7 jolay 2024, ary enim-bolana sisa no hitantananao ny firenena. Raha toa ka tsy kandida ianao satria hifarana amin'ny 7 janoary 2024, saingy 2 volana sisa raha ohatra ka manapa-kevitra no kandida ianao, satria tsy maintsy hametra-pialana ny filohan'ny Repoblika Madagasikara araka ny lalam-panorenana 80 andro mialohan'ny fihodinana faharoa. Andriamatoa Filoha, ny code de popularité anao tany amin'ny 2024 tsy nisy nanana ny ohatran'izany fa ambony be ianao, ary tena niandry ianao ny vahoaka malagasy rehetrarehetra, tena nanantena fahasambarana ny vahoaka malagasy tany amin'izany 2024 zany, ary raha nanaraka ny propagandinao isika dia natsapa ny malagasy fa sambatra i Madagasikara raha zany andro rajoely zany no tonga eo amin'ny fitondrana. Malheureusement moa tsy tratra premier tour fa deuxième tour fa lany ianao ary tonga teo amin'ny fitondrana. Ankehitriny ianao mitantana ny Madagasikara, marina avokoa ny voalazanao rehetrarehetra teo Andriamatoa Filoha hoe nanao nareo fotodrafitrasa ny resaka eto, béton ny resaka eto, tsy nisy ny teny hoe ratsy ny hôpitaly, tsy nisy ny teny hoe ratsy ny sekoly, fa le hôpitaly ve misy mpiasa ao anatiny, misy dokotera ve, mbola mandovola ve ny malagasy vo afaka mitsabo teny, raha tsy manam-bola ve ny malagasy, mbola velona ve ny havany, le sekoly voajery ve ny any ambany ravinkazo, ilay sekoly mbola mandovola ve le mpianatra any amin'ny EPP androany, miresaka fitsarana ianao, mafinaritra toy ny tany Sainte Marie vao omaly, fa mbola misy ve ny kolikoly Andriamatoa Filoha ao anatin'izany fitsarana zany, tena ho an'ny marina tokoa ve zany sa ho an'ny manam-bola zany fitsarana zany, zany ny fanontaniana apetrako aminao. Ka raha mitina ny bilan ianao Andriamatoa Filoha dia indro ny fanontaniana mahitsy, satria todika tamika ianao dia mba hitodika aminao ihany koa hoe Andriamatoa Filoha ny Repoblikan'ny Madagasikara, andro ny Irina Rajoelina, larana voalohany eto Madagasikara, tompon'ny fanapaha-hevitra aminao tompoka, sambatra ve ny malagasy androany, mijery anao sy meno anao io, miatana ve ny malagasy androany, mijery sy meno anao io, ary ny farany dia hoe mandroso ve Madagasikara androany, tanteraka ve ilay hoe tsy vita tao anatin'ny 80 taona no fitainao tao anatin'ny fataona sy tapany nitantananao ny firenena. Makasirika Andriamatoa Filoha. Ya, ny zavatra mora indrindra amin'ny fiainana dia ny tsikira, fa tsy manao nenenina. Tsotra be zany gasikara, ary ny zavatra tiako lazaina aminao ny mpanohatra zay nylazaina rehetrarehetra teo nametraka fanontaniana dia mba tiako apetraka ao aminy. Normal raha ny hitaritsika, normal raha ny nahantritsika, satria ny zavatra rehetrarehetra nataontsika tsy lahara-pamehana tamin'ny zareo.
normal ve raha ohatra ka tsy nisy nanamboatra hôpitaly mihitsy teto hatramin'izay nefa ny vahoaka mitombo tsy te hanonona anarana filoham-pirenena fa mba hapetrao amin'izareo ny fanontaniana dia avoay firy ny hôpitaly nataonao zareo raha izay tsy rendrarendra zany gasikara ho an'ny olona zay tsy mila hôpitaly rendrarendra ho an'ny olona zay tsy manana zanaka mianatra any amin'ny EPP mety hoe rendrarendra ny zavatra ilaina amin'ny fiainana dia fanetreteny ary lazaiko anao fa za zao sorako an'Andriamanitra lehibe fa dia ary zay mbola angatahako anazy isan'andro no fahendrena ary indrindra manetriteny raha zavatra ray lazaiko aminao zay fanetreteny zay alohan'ny amaliko ny fanontaniana zay napetraka ao tao hoe sambatra ve ny vahoaka malagasy mandroso ve Madagasikara tena fanontaniana mila apetraka tokoa zany sambatra ve ny vahoaka malagasy fa ny fanontaniana tiako apetraka ny gasikara dia hoe efa sambatra ve ny vahoaka malagasy efa niaina tao anatin'ny fahantrana hatray ve ny vahoaka malagasy gasikara mbola ao anatin'ny fahantrantsika ary zay ny teneniko anao tao ao anatin'ny fahantrantsika ary zay ny mahatonga hiasa mafy saingina mpanantena ianao tamin'ny propagandy fanafaka ny Madagasikara ao anatin'izay fahantrano zay ny tsy vita 1 taona ho fitainao 5 taona hono ahy gasikara dia matofilo ny hôpitaly zay nataontsika andoavam-bola ve ray aloha no antaniko anao ny hôpitaly ny fotodrafitrasa zay nataontsika rehetrarehetra tao zavatra tsy vita tao anatin'ny 1 taona anie zany tsisy nanao anie zany ny tribonaly tany Sainte Marie nisy ve zany tao anatin'ny 1 taona sa tsy nisy anie zany ianao nefa mahita ve fa mamala ny filany vahoaka androany zany rehetra tany sainao zany andre matofilo hitanao i gasikara ianao zany tsy afaka ny hoe ho tratra ao anatin'ny 5 taona hitanao ny frantsay ary miteny hoe Rome ne s'était pas fait en un jour tsy ao anatin'ny tsy vita ao anatin'ny ray andro ny fanarenana nyty firenena ity tsy vita ao anatin'ny herintaona tsy vita ao anatin'ny 2 taona fa tsy maintsy natao ary tsy maintsy natomboka ny asa rehetrarehetra zay nataontsika ankehitriny zay olona milaza koatran'izay gasikara tsika mantsy milaza matetika tsika dia ny tiatsika ary ny problème tsika malagasy dia manao tsy aketsika lany andro tsika amin'ny fidiana hevitra manao faux débat fa tsy mba mitondrotsika solution na vahaolana fa dia tsikera zay ny zavatra mampalahelo amin'ity firenena ity za homme d'action gasikara za olona mandroso olona miasa ho an'ny firenena mbola mahantra ny malagasy tena miteneniko anao zany ary zany no mampangotsongotsoka anahy rehefa mahita ny reny malagasy reny miteny ianao teo code de popularité mety hafa mifandrefinareo azy fa hafa ny zavatra misy sur le terrain teny anao gasikara aza tsaraina amin'ny Facebook io tsy ny olona manao tsy ny olona mikritike anao 1000 na 1200 raha misy commentaire 1200 zany mikritike anao Facebook way efa tena mibotsina be zany hoe tena efa tsisy dika antsony zany le fitondrana fa zao tandremo fa sondage tsy izy ny Facebook fa ny sondage tena izy eny amikanja tena anao eto misaotra ny vahoaka malagasy ray manontolo fa tena communication anie zany natao tamin'ny 26 juin zany aza misy makeny mamasina aza misy manangatsainy io filoha io tsy tokony manao revue militaire aza manaiky baikony io nareo ny tafika sorako ny tafika eto misy rafitra eto amin'ny firenena
ary misy lehibe flo faratapiny ny foro anday ho resantsika iny ao anatin'ny nationalité azafady gasikara alonga mba i Abraham indray mbola tsy vita ny fanazavaiko satria resaka sondage matso hoe code de popularité ny resahany gasikara teo za eto a misaotra ny vahoaka rehetra satria na dia nilaza ny mpanohatra na dia nilaza ny olona rehetrarehetra hoe aza tonga eny Mahamasina efimbetsaka ny nanao matso teo Mahamasina tsy voalohany efimbetsaka nanao matso teo tamin'ny tetezamita nanao matso teo a tamin'izao fitondra zao a mandako zao iny efatra fandimy ngamba nyity raha tsy diso a no nanaovako fisafona andiatafika fa mbola tsy nihetsi-pohatra zany a satria raha mafy be ny fanenjehana narary ny malagasy kely izy hoe tsy tokony hisafy ny andiatafika fa tamin'ny safy ny andiatafika ny poniny eto Antananarivo a tsy mba expressif natriny ary ianao tsotra ny any amin'ny faritra ny any amin'ny faritra tany Sainte Marie zay omaly tonga dia trina ianao président na mikabary a fa spontané mivatana fa tamin'izany nanao fisafona ny andiatafika lazaiko anareo fa nihetsy-po a satria fankahirezana fanohanana no nataony vahoaka tena amin'ny grada ary isorako manokana ny vahoaka malagasy rehetrarehetra zay teo tonga tamin'iny farany Abraham satria miresaka code de popularité ihany gasikara rehefa makany amin'ny faritra tsy misy olona tanterany zany tsy misy olona omena voly zany fa misy olona mandeha tongotra mandritra ny adiny 5 hoe te ahita ny filohanay zay ny sorako ihany koa ary ny code de popularité tsy any amin'ny Facebook Abraham fa sur terrain koa tsy tetetika fotsiny manahirana matsy andriamatoa ianao manko miteny chiffre dia tsy maintsy mamaly chiffre ao anatin'izy satria tena miandry ianao vahoaka malagasy ianao za tena misaotra anao a tany amin'ny valandraitrana coronavirus matsy ianao nyresaka farany tamin'ny voka manao ny malagasy ray matoa tena misaotra andriamatoa filoha fa ianao moa nyresaka chiffre ny tany sainao teo a ity chiffre ny banque mondiale ty meko anao ty a raha 7.7 isan-jato ny tamin'ny fanitrana tamin'ny 2024 talohany nandraisanareo fahefana andriamatoa filoha tsy haiko nanananao zany taremarika zany a ankehitriny efa taona sy tapany aty aoriana ny tantananao amin'ny Madagasikara 2.20 isan-jato ny tany fantrana raha ataontsika nikajikajy zany dia nitombo 2 tapitrisa ny isan'ny olona miaina ao anatin'ny fantrana lalina tao anatin'ny efa taona ary ny emotra any amin'ny firenena fahefatra manitra indrindra i Madagasikara dikan'izay ve zany tsisy impacta tany amin'ny fiainan'ny vahoaka malagasy ve reo asa rehetra ny tany sainao toereo andriamatoa filoha ary tena manaiky mihitsy ny ve ianao andreo tamery-marika izay avoakany banque mondiale reo ao anatin'izany rehetrarehetra tsy fantatro hoe satria nyresaka taremarika ianao teo masy mba tena mahafinaritra anahy mihitsy nyfanontanianao gasikara ny taremarika amaranako ny hafa omeko ny sotra to tena tsara ny miresaka taremarika gasikara fa tsy fantatro hoe sitinina no nangalanao an'le chiffre anao mitabe banque mondiale andriamatoa filoha dia tonga dia mahita diso ny chiffre anao fa tandremo fa misy faiky koa reny indraindray fantatro fa tsy maintsy ametraka an'izay fanontaniana izay ianao makasiraka to ary za dia efa mijery mihitsy tamin'ny chiffre amin'ny banque mondiale tena izy chiffre amin'ny banque mondiale dia ny tany fahantrana source banque mondiale aloha afaka alefan'ny mpiara-miasa amiko any aminao le lien rapitso na rehefa avy eo ihany tamin'ny 2001 gasikara ny pourcentage ny fahantrana teto Madagasikara 71%. Tamin'ny taona 2005 74%. Diso le 82%. Noho ny coronavirus, noho ny zavatra rehetrarehetra nitranga teto na dia betsaka aza niezaka
hometsika ary satria mbola omeko chiffre hafa amin'ny banque mondiale le renao rehefa avao fa le tahan'ny fahantrana fotsiny tsara ho fantatrao fa tamin'ny fitondrany Didier Ratsiraka tamin'ny 1999 no nidina 67% ny toan'ny pauvreté teto fa noho ny crise noho ny korotana zay nisy teto amin'ny firenena tamin'ny 2001 tonga dia nilatsaka tany amin'ny 71%. 2005 74%. Ary tsika anisan'ny firenena nahatana an'izany fahantrana zany. Zay ny voalohany satria amin'ny 2022 zao ekeny tsy 82 fa 75%. Zany hoe tsy mifanalavitra tamin'ny 2005 ny toan'ny pauvreté gasikara. Ny milaza ianao hoe fa efatra mahatra indrindra disoko ihany koa tsy nihetsika ny classement antsika amin'ny fahantrana mbola omeko anao ihany koa ny classement am'izay satria miresaka classement ianao omeko classement maromaro ianao rehefa avy eo i gasikara fa zay ngambany no afaka lazaina mikasika an'izay. Eny ary mbola tsy tara angamba raha miarahaba ny tenako Andriamatofoloha Miora sy gasikara satria ny tonga tsy miarahaba hono na mantesitra ka dia miarahaba antsika rehetra manaraka an'izao fandarana izao miarahaba anareo miara-damany miaraka manolotra ny fandarana amin'izao alina izao miarahaba indrindra ny Andriamatofoloha ary miarahaba antsika rehetra manaraka ny fandarana manokana iarahana amin'ny Filoha Rajoelina amin'izao alina izao arabaiko manokana satria Andriamatofoloha tamin'ny fanombohan'ny fandarana teo dia maro ny fanomariana fa tapaka ny jiro amin'ny toerana maro eto andrenivohitra ka betsaka no mitaraina fa tsy mahafaka manaraka an'izao fandarana manokana iarahana aminao izao asa moa ataontsika hoe atsasakadiny teorinana mba rehefa ambany verina izay jiro izay ataoko fa mefa mahazo tatitra mahakasika an'izay ianao Andriamatofoloha fa dia mety hoe amin'ny alalan'ny tambazotra angamba no anarahan'izy ireo an'izao fandarana manokana izao. Andriamatofoloha Rajoelina miaino le bilan narahanao teo ohatran'ny araka ny nambara teo hoe ohatran'ny mbola manana fotoana lava be ianao hitondrana anatanterahana sy mbola anaovana indray anavaozana indray promesse présidentielle anatanterahana ireo nambaranao teo ireo miresaka ny fitsikirany ianareo teo tany amin'ny taona 2024 tao anatin'ny fitondrana teo aloha Andriamatoa Andry Rajoelina teo anatin'ny toerana fanoherana ianareo tao anatin'ny toerana fitsikirana ianareo ainareo tsara manao an'izany fitsikirana izany rehefa tsy teo amin'ny fitondrana ianareo ary anisan'ny ambarako foana fa anisan'ny mora ny mitsikera mora ny maka an'izany fahefana izany zao nareo eo amin'ny toerana sarotra Andriamatofoloha ny mitazona an'izany fahefana izany inoko fa iainanao zany any amin'ity amin'ny taona 2024 ity miresaka statistika ianareo miresaka fandaharana ianareo miresaka rang ianareo Andriamatofoloha miresaka taux de croissance ianareo miresaka inflation ianareo inoko kosa fa tsy diso raha ohatra ka ny tarehimarika avoaka koa 10.9 tamin'ny janvier 2023 ny taux d'inflation tamin'ity taona 2024 ity tarehimarika navoaka ny FMI resaka tarehimarika daholo zany Andriamatofoloha fa raha ny fiainan'ny vahoaka amin'izao fotoana izao mikaikaika amin'izany alafin'ny fiainana izany Andriamatofoloha atoka ihany koa fa tonga any aminao izany tatitra izany amin'izao fotoana izao ny euro anankiray vidiana 10,000 ariary ny litatry ny menaka Andriamatofoloha manodidina ny 2 alina ariary ary ny kilao an'ny vary manodididina ny amin'ny 4,000 ariary mety mihoatra mety latsaka arakaraka izay vidiny sy ny karazana vary eny antsena izay Andriamatofoloha averina le fanontaniana io raha miresaka bilan ianao reny ny chiffre zay ihany koa ny zava-misy ety antsena ahoana no mety ho fahitanao an'izay ara-toekarena sy ara-tsosialy izay. Ny ara-tsosialy i Abrahama dia anisan'ny fatohana betsaka mihitsy ny fanampiana ny vahoaka ary raha miresaka ianao hoe sandam-bola aloha fa avy eo tsika hiresaka n'ilay taux d'inflation misy tableau ho asehoko anareo rehefa avy eo milaza hoe inona ny ezaka no nataontsika fa Madagasikara no anisan'ny firenena tsy nisy inflation goavana manerana ny Afrique continent africain 25e tsika
ny pays misy firenena maro ny taux d'inflation io asehoko anao io i Abraham ka jerevanareo jerevy tsara ny Soudan 138% ny inflation, Zimbabwe 104%, Madagascar 8%. Chiffre ameko anareo io a source Gaspard source ny Banque mondiale io ataovy le bebe le izy mba jerevantsika rehetra ane mba jerevantsika tsara mihitsy le soratra ataovy le bebe kely le tableau teo ny zafady voilà satria miresaka ianao Abraham efa fantatro fa metraka an'io nareo satria nisy milaza fa mahay toe-karena nanao fandaharana atao aminareo tao diso daholo ny zavatra teneniny ary mampalahelo eto amintsika diso matetika ny chiffre avoakan'ireo mpanao politika izay makao amin'ny fandaharanareo de ohatra mihinan-dalitra ampinanana lalitra le vahoaka malagasy satria tsy marina ny tena lazaina zay ny netim-boaka hoe ny anany tena marina jerevy tsara na ny Sénégal ary 9.7 ny inflation, ny Maurice 10.8, ny any Angola 25, ny any Ghana 31 fa ny antsika 8.2 noho ny fahaizana amin'ny tatany zany tompolasy tompobary azany maizina ihany no jerevantsika mahantrotsika fa niezaka nataontsika nizaniza ilahatra nizaniza ijoro betsaka niezaka nataontsika Abraham razafy ny zavatra farany tenenao amin'izay tsy misy ameo firenena anankiray satria ny tatatatana indray ankehitriny dia hoe 5000 ariary ny 1 euro raha tsy nay ny tatantsika efa 10 000 ariary fa ny fahaizantsika amin'ny tatana dia mbola voatana 5000 ariary ame exemple ray ohatra ray aminao jerevy ny ka any Liban any Liban noho ny antony maro samihafa ny problème ara économique dia ny karama farany ambany tany Liban dia 675 000 livres zany hoe 450 dollars ny karama farany ambany fa noho ny olana ara économique goavana be ao Liban 30 dollars ny karama farany ambany amin'izao tsika amin'ny teny zao ary tsika eto Madagascar tsy tratran'izany mba nanana expérience ihany ny tatana ny teteza mity ary manana expérience mihitsy tatana sy mbola mitatana n'ity firenena ity tiako lazaina aminareo alohantsika mba amin'ny fomba mahitsy amin'ny fotsy miangatra amin'ny fijery madio no hitsarana ny asa zay vita sy ny asa natao. Ny Andry Batofilo mikasika ny social-mbahoaka miandry ny vahoaka malagasy zany hoe misy hetsika ataon'ny fitondram-panjakana mba hanamaivanana izay fahasahiranana ny vahoaka amin'ny andavanandro izay misy paikady ve ny fitondram-panjakana mikasika an'izay? Ny paikady ataon'ny fitondram-panjakana miora dia efa nataontsika artoizana ao anatin'izany ohatra ny fanomezana an'ireo zay ny teneniko anareo tsika atsy tanàna lehibe aty mety tsy mahatsapa an'izany fa misy ane ny tosika fameny ny divako tamin'ny Banque mondiale mihitsy ny ampitomboana an'io miavotse any atsimo any raha tany atsimo any nahazo an'ilay transfert monétaire nanomboka ny début an'izao ny fanombohana an'izao mandat zao efa ny erany Madagasikara no mahazo fanampiana arabola mahazo fanampiana avy any amin'ny Banque mondiale zany hoe tonga dia omena amin'ny vatany izy io an'ireo mponina rehetrarehetra tsika tsy mahazo an'izany dia tsy tsapatsika fa za lazaiko anao makany amin'ny faritra na io any Tolaniaro na io any Ambovombe miazakazaka mihitsy le vahoaka hoe misaotra monsieur le président fa nahazo fanampiana zay mandeha ny fiarako tonga ry zareo tsy tsapatsika zany fa tsapan'ny olona zay mahazo an'izany zay ny zavatra anankiray aloha faharoa manarakarak' izany dia eo ihany koa ny zavatra zay ataontsika amin'ny fanafarana n'ireny vary marobe ireny vary tsinjo vary mora
ary anomboka izara indray zao tsika amin'ny herinandro ny akamaroan'ny olona ny sahirana amin'ny reny voaparitany rehetrarehetra dia ho zaraintsika vary ary za mihitsy no hidina ary izaran'izy ireny satria tiako ilay manakaiky vahoaka sy mifampikasokasoka amin'ny vahoaka malagasy. Anisan'izany miora fa mbola betsaka ny zavatra izay tokony ho ataontsika. Izay ny teneniko hoe tandremo so diso kajikajy ny mpanao politika fa betsaka ny olona izay mahazo fanampiana sy tombony amin'ny foto-drafitrasa sy ny asa rehetrarehetra izay ataon'izao fitondram-panjakana zao. Andriamato filoha miresaka an'izay ihany tsika raha roto kely aloha ao anatin'ilay fiakaran'ny vidim-piainana teo raha sitraka ao nahita an'ilay inflation tetsy amin'ny fahitalavitra moa za taona 2024 no navoakantsika misy tatitra avy amin'ny banky fobe tamin'ny volana May 13 teo mino fifianam-pilatananao Andriamato filoha nahatratra 24 isanjato ny tany fiakaran'ny vidin'entana eto Madagasikara nandritra n'ilay 3 volana voalohany tamin'ity taona 13 ity raha ny note izay antsoina hoe note de conjoncture moa navoaka ny banque fobe-ny Madagasikara izy io ny fahasivy ny volana May taona 13 lasa teo. Ny entana izay fihinana moa na ny sakafo ny tena nahitana izay fiakarana ambony izay izay tonga hatrany amin'ny 5 faingo 5 isanjato ary nahitana fiakarana 13 faingo 4 isanjato kosa ny vidin'ny angovo ary 12 faingo 7 isanjato ny vidin'ny vary. Manome pista kely anao Andriamato filoha anatin'izay sifra izay satria anisan'ny nandrasako ihany koa teo satria nanao bilan ny efa taona sy tapan'ny tantananao ianao nakaka moa Andriamato filoha ohatra ny tsy naheno bilan an'ny lalana sy ny bilan an jirama za asa mety tsy adino ve sa ninina tsy nyresahana makasika an'izay ny resaka exportation makasitraka Andriamato filoha makasitraka Andriamato filoha makasitraka indrindra zay aloha zany dia fa anankiray aloha zany ny bilan an jirama sy ny lalana na lalam-pirenena na lalana eto andrenivohitra sy ny ray voaparitany manerana Madagasikara. Zay ny sifra makasika ny vidim-piainana ny resaka taux de croissance ihany koa tonga dia ampidiriko satria ny hena ihany koa ny tany fanondranana entana sy ny volanitra tamin'ny Madagasikara zany tamin'ny fanondranana entana nadritra ny 3 volana voalohany tamin'ity taona ity Andriamato filoha raha ity tatitra ny banque fobe ity hatrany ary voakasika manokana tao anatin'izany ihany koa moa zany ireo entana fanondrana raha tsy resaka ankoatra ny lavanilitsika izay tsy haiko na efa henonao ihany koa tatitra fa lavanilina maitso zao misy mividy 3 ariary Andriamato filoha ny kilao androantsika amin'ny resaka io ny enatrany amin'ny 2 sy 500 taonina sisa moa no vokatra izay naondrantsika tamin'ny volana maritra 13 lasa teo ary natratra 5,700 zany faingo ray taonina ny lavanilina nandritra ny 3 volana voalohany tamin'ny taona 2024 zany hoe ny hena zany izy raha noarina tamin'ny taondasa. Be dia be ny sifra eto ampelantanana fa ny fanontaniana angamba dia tsotra sady mahitsy hoe inona ny vahaolana hoentin'ny fitondram-panjakana Andriamato filoha manoloanareo sifra izay everiko hoe saika mihiba avokoa zany raha oharina tamin'ny taondasa sy ny fitondrana izay nyvantanana reo toboka. Ya mikasika ny vidim-piainana aloha Gasikara dia tsara fantatrao fa rehefa mbola tsy mahaleo tenitsika amin'ny famokarana ny entana izay ilayntsika fokarina eto an-toerana dia tsy miankina amintsika ny vidin'entana satria rehefa miresaka vary zany ianao dia misy cours mondial io ndraindray io miakatra be tanareo tany amin'ireny olana tany Russie reny zao tsika tsy dia mampiasa blé fa ny blé eny ho an'ny olona tany Sénégal miakatra be avy roeny mihitsy ny vidina blé. Ny vary zany raha tsy diso zao eo amin'ny $480 eo ny tonne ka raha miakatra io dia iny ihany mitondra ny vidiny eto miakatra ny fret dia miakatra ihany koa ny vidiny eto zany hoe mizavatra zany tsy miankina amintsika zay ny antsony nitenenantsika io tsy maintsy atao zay ahafahantsika mahaleo tena ara-tsakafo mba mamokatra ny zavatra rehetrarehetra zay ilain'ny malagasy eto an-toerana ihany. Resaka taux de croissance ianao i Gasikara ny source omeko anao eto dia source ny banque mondiale satria fantatro mihitsy fa tsy maintsy
ho resan'ny gasikara satria nareo moa tena mpanao gazety avolenta manana ny faripahaizana sy ny fahalalana amin'ny fametrahana fanontaniana sy ny analyse politika ary zay no mahafinaritra ana amin'ny resaka aminareo fa fotsiny tsy ho anareo fa ho an'ny olona zay invité anareo mba chiffre tena izy avoaka fa manjary manadiso ny perception amin'ny vahoaka malagasy. Taux de croissance ny resahanao teo i gasikara. Taux de croissance tamin'ny 2012 tamin'izany ala ny fitondrana satria nisy ny resaka tamin'io koa ianao tao amin'ny émission anao diso tanteraka satria misy milaza hoe moins hony ny taux de croissance zao diso tompoko lahy sy tompoko vavy. Tamin'ny 2012 dia 3% taux de croissance tamin'ny 2012 dia nisy fitondrana niova teto tamin'ny 2018 3,2%. Zany hoe niotra kely nefa efa fitondrana légal tsika voasazy tamin'ny transition fa tamin'ny 2019 gasikara 4,4 ny taux de croissance teto Madagasikara. Ary mbola nampian'ny Banque mondiale ary hoe raha mitohy ny ezaka rehetrarehetra zay atao sy ny réforme zay napetraka zao raha tsy misy crise politique eto Madagasikara raha mitohy ny ezaka zay natao dia tafiakatra 8% io afaka telo taona. Zay ny analyse ny économiste en Banque mondiale miara-miasa anay manao an'izay ary zay ny antony eto moa satria anao ny resaka lalana teo sy ny zavatra maro samihafa zay ny antony nazahoana famatsim-bola ny edivana manokana mbola tsy nahazo famatsim-bola lehibe sy goavana mihoatra n'izao tsika noho ny fametrahana hoe reto ny fahitanay fa lahara-pamehana hampandrona ny firenenay. Ny zavatra tokony ampiana zany dia ny tatsa, ny mpamboly, ny mpamokatra amin'ny alalan'ireo zezika, amin'ny alalan'ireo fitaovana. Ary zay no nazahoana famatsim-bola 87 millions de dollars avy any amin'ny FID. Avy any amin'ny FIDA, latsiny. Ny programme IDA indray dia nazahoantsika famatsim-bola 227 millions de dollars. Zao tsika amin'ny teny zao sarotra be manao an'izany fangatahana famatsim-bola zany fa noho ny fahaizantsika mandresy lahatra dia nahazo an'izay fanampian'izay tsika. Ny resaka ianao tao gasikara, ny resaka lalana. Eto mbola misy fanontaniana fa misokatra tanteraka amin'ny fanontaniana reo. Tsara ho fantatsika fa ny lalana eto Madagasikara tena miaika potika avokoa. Miaika tena mila fanamboarana goavana. Ny antony dia tsotra. Ny antony voalohany efa antitra loatra ny lalana eto amintsika. Mba tiako jerevanareo kely fa ny akamaroan'ny lalana eto efa tonga amin'ilay période zay hoe tena mahapotika tanteraka ny lalantsika. Zay ny antony nangatahana famatsim-bola tamin'ny Banque mondiale dia nazahoantsika famatsim-bola 400 millions de dollars. Ho lazaiko rehefa avy eo hoe inona ny ampiasaina an'ireo. Ao ihany koa ny resaka jiro, ny jirama ny teneninao teo satria hitan'ny vahaolana ozy izy gasikara, tsy hitany amin'ny vahaolana détail-ny vahaolana fa amin'ny ankapobeny. Nazahoantsika ihany koa famatsim-bola 400 millions de dollars. Tiako lazaina zany amin'izao tsika amin'ny teny zao. Efa ao ny vola 1 milliard 314 millions de dollars. Efa ao anamboarana ny akamaroan'ny lalam-pirenena. Entina anarenana ny jirama. Mbola resaka lavalava amin'izay tsika satria fantatro fa marary ny vahoaka io. Ary eo moa monsieur le ministre ny ihany raha misy fanontaniana tianareo reo misy ministra BDB tsy zarery ny eto raha misy zavatra tianareo amin'ny rahalahy nareo telo mianada reo zareo reo satria matoa mametraka ministra misy tompona andraikitra zay fa tsy ny filoha foana no responsable ny zavatra rehetra fa eto dia ao zareo dia afaka mametraka tsika eto inona ary ny vahaolana. Afaka tonga dia mamaly koa zany zareo. Ao izy afaka amentsika micro zareo rehefa aveo fa ohatra ka te amaly zay ngamba amin'ny Andriamatofilo voaresaka voatanisa teo raha atao hoe chiffre PDB miresaka chiffre foana moa itsika namoaka chiffre ianao farany teo amin'ny resaka fanamboaran-dalana fa na milaza ary ianao na mahita raha isika fa ratsy aloha ny lalana atao hoe hatrany amin'ny 20% isan-jato simba tanteraka izany lalam-pirenena izany tamin'ny
vanim-potoana ny ainana faraparany teo ireny ary iloko fa mbola hiarany malagasy iray manontolo zany ny lalana nefa no anisan'ny lalandra mampiainana zany toekarena eto Madagasikara reny. Miresaka lahara-pamehantsika Andriamatoa mitanisy ianao teo hoe tsy miankina loatra amin'ny Madagasikara irery anie zany resaka inflation zany miresaka vidim-bary ianao teo Andriamatoa mampanontany tena Andriamatoa hoe aiza ho aiza izay tena hoe lahara-pahamehana ny fitondrana izay tarihanao izay satria raha ny vahaolana narosinao faraparany teo ireny Andriamatoa PPN roapolo samongenina farany aiza ho aiza mahakasika an'ireo tantsaha izay tokony hisitraka an'izay fampandrosoana any amin'ny faritra izay amin'ireo secteur primaire resahantsika fa lasa any amin'ilay fanafarana foana Andriamatoa no voaresaka ao anatin'izay ahafahantsika miala ao anatin'izay tontolo iraisam-pirenena tsy dia miakina loatra amintsika izay za hoe zay le fanampiana anireo tantsareo fa lasa any amin'ilay fanafarana foana tsika manavatra foana ka mampisy an'ilay déficit budgétaire. Azafady Andriamatoa anapiko an'izay ihany koa ilay fampanananasa ny olona ny anivon'ny faritra izay misy azy tsirairay avy ihany koa fampanantenana nataonao ihany koa izy mifandray amin'izay ny Abraham Razafy izay ilay hoe famokarana sy ilay fampanananasa ny olona tsirairay ny anivon'ny faritra. Ny rehetra tsisy afaka atao latsa-danja fa lahara-pamehana daholy na mikasika ny fampianarana ny fahasalamana ny akamaroany ny zavatra rehetrarehetra nataontsika dia lahara-pamehana fa ny manao zavatra koa tsy vitany ao anatin'ny hoe vao miteny ianao dia tanteraka misy fanomanana be dehibe ao anatin'izany miresaka hoe fahaleovan-tena ara-tsakafo vely rano nataoko io ary vely rano tsy maintsy ho tanteraka io amin'ny herinandro asaiko nareo telo mianada ndao miaraka amiko hitokana ny RN9 tsika lalana ny resahana aloha RN9 vita tsara be ao zany lalana zany fa indrindra hijerany be voay io ny RN9 hijerany be voay tsika rehefa vita io be voay io dia ny atsasaky ny gapy zay ilaitsika amin'ny vary eto Madagasikara dia voasahany be voay lahara-pamehana zany ary rehefa tamin'ny andro ny tetezamita no ny adivako an'izany tamin'ny famatsim-bola ny bad zany hoe fa ao anatiny ny fanatanterahana an'izany fa tsy miteny anao hoe androany ny amboly vary tonga dia hitsiry rapitso hoe fa misy ny reo irrigation ny pont lava indrindra eto Madagasikara atao any be voay any amin'ny RN9 any koa zay ho apetrako afaka efatra herinandro farafatarany ny ametrahana an'izany zavatra rehetrarehetra zany lahara-pamehana zany Abraham Razafy ary zany ny asa ataontsika ary zay mahafinaritra anahy ty androany ity satria anisan'ny manao mini bilan tsika hoe inona ny efa vita inona ny mbola tsy vita tsy miteny hoe vita daholy fa mahasamy laza fa tena betsaka ny zavatra vitatsika sy ny zavatra nataontsika teto amin'ny firenena. Eo amin'izay lalan'izay fotsiny tiako mariana kely Andriamatoa satria tsy fantatro ao anatin'izay fitsidiam-paritra zay no ny asa manandraikitra ve mety mba misy fotoana mba mandeha sur route ihany ianao fa tsy fiaramanidina na angidim-by foana fa tena hitanao hoe potika tanteraky tsika Andriamatoa ianao nampanantena zany lalam-pirenena fa 13 zany fa tsy hanao politika atsony ianao raha tsy vita zany androany aloha tsika miandry aloha hoe aiza ho aiza isika lalam-pirenena fahafolo ny lalam-pirenena faraky amby efapolo eo ambositra fandriana mody nisy ohatran'iny ny asa kely fotsiny dia ohatran'ny nanjavina amin'izao mampalahelo le zavatra misy Andriamatoa ary tsy haiko na fantatrao mitatitra fa rehefa manomboka asy ianao manao vato fototra etsy eroa miaraka amin'ny onzin fa rehefa lasa ianao dia miaramody aminao ihany koa le onzin sy ny zavatra rehetra izany ny zavatra iainany vahoaka mino fa tsy voafitaka mpiara-miasa anao amin'izany zavatra rehetrarehetra za mihitsy ve zany le ataontsika hoe fitondrana rajoela mialatsiny Andriamatoa marary ny vahoaka zany marary gasikara feno soa androany misy olo tena ny vahoaka ao anatin'izao fandaharana zao ohatry ny lasa mamitapitaka vahoaka tsika manao lelamamy dia vo tsy hita miteny aminao fa reo mpandrara zay mpikojakoja lalana mialatsiny aloha fa vahiniko voatselak'olo zay Andriamatoa hajo andrianay velo zay niaraka taminareo taloha dia ohatry nefa tsy miraitsony ny lalana fa izy dia nasananao vaky batsilana tao anaty fandarako fa ianao zay filohan'ny repoblika
sy andriamato prime ministre lehibe ny gouvernement isaorantsika fa manatrika eto izy a no nanome mibaiko fa tsy omena ny vola andreo mpikojakoja lalandreo saingy nanamafy izy fa ao ihany ny vola inona ny fanazavana oentinao mahakasika an'izany lalana zavatra mizay tena izay ve no valybabena omenao an'ireo vahoaka izay nampandananao filohan'ny repoblika andriamato filoha. Mba mahafinaritra anahy gasikara raha sy ny olona zay mpitsikera moa zany indrindraindrindra maro hoe betsaka ny zavatra mety hoe hitantsika hoe maizina fa mba tiako tsika tsy nandray mba mijery ny mazava ihany koa mba makasitraka ny zavatra zay vita sy natao ihany koa. Zavatra tiako lazaina fa i gasikara dia zao niresaka ianao RN13 resaka ianao hoe marary niresaka ianao lalana maromaro potika eto Madagasikara. Voalohany aloha tsara fatatsika fa 50 000 kilomètres ny lalana zay praticable na afaka mifamezivezena tamin'ny andro ny fanjanahantany. Raha maka 4 hely ianao eto Antananarivo tonga ny Atsiranana ianao. Zay ny lalana nisy 50 000 kilomètres fa ny lalana praticable tamin'ny nandraisaka ny fitondrana 15 000 kilomètres. Zany hoe nepotika ny lalam-pirenena teto amintsika. Fampanantenana nataoko tamin'ny vahoaka malagasy anankitelo ary resaka lalana no natao mikasika amin'ny fampanantenana nataoko reo dia vita 100 meko ohatra ianao. Tsy nintsony ny vahoaka tany aloatra mangoro hoe ho atao izany RN44 zany tsy nino satria zay tonga tao dia nampananteny fa zany nanao velirano tamin'ny vahoaka malagasy hoe tsy maintsy vita tsy maintsy tanterahana izany RN44 zany. Otokanana eto dia miteny vahoaka Ambatondrazaka fa afaka herinandro vitsy dia hitokana amin'ny fomba makotrokotroka an'izany RN44 zany. Zao ny lalana RN44 ary efa vita izy ankehitriny. Gasikara zay ny teneniko aloha mba zay zavatra tsara ihany koa aloha dia akasitrahantsika. Ambilobe Vohemary zany natao ao anatin'ny herinandro rehefa avy ny orana. Zany tondra tamin'ny fitokanana an'io mifandimby zay mivady adiny roa sasany nanaovanay Ambilobe Vohemary. Ary ravoravo ny olona any tsisy olona afaka nasaraka an'izany zavatra asa vitatsika zany raha Ambilobe Vohemary. Kasika ny hoe nisy olona ozy izy ianao amin'ny fanaovana politika ane tsy magaga gasikara ny fivadibadiany fa ny fivadibadiany io indrindra le tsy fananana an'le loyauté ny zavatra mamotika ny politika tsy ny fiainana no mampisaraka ny olona fa ho an'ny olona tsy manana sens tsara dia ny tombontsoa rehefa tsy ao anatin'ny fitondrana ianao dia hanohatra. Jesosy arany 12 ny olona ny savidiny fa nisy Jodasy anankiray ka ny anahy hoe ministra 30 raha misy ray sonjo ray Soloasa tsy lozany ray Mamarary fa manaiky nefa ny ianao sa mandiso ny fanambarana hoe baiko avy aminao sy ny prime ministre ny tsy andoavana ny volan'ireo entreprise ao anatin'izay fort routier zay Andriamato filoha. Kasika amin'ny fort routier dia zao ny zavatra lazaiko aminao satria miresaka ianao tao ny lalam-pirenena gasikara. Le fomba fitantanana mihitsy aloha mila ovaina eto amin'ny firenena satria iny RN2 iny milaza aminao fa vola 40 milliards ariary nefa nanamboarana ny RN2 tonga tany anjery ny goudron tokony ho 4 na 5 cm fa 2 cm nataonao zala dia avy eo mandeha le tomobile mandeha ny camion afaka 3 volana enim-bolana potika tanteraka ny lalana. Ny resaka fer eto dia milaza aminao problème amin'ny fer nijerevana daholo BDB misy ny tena nanao asa tena d'accord amin'izany
fa be dia be ny asa fictif ohatra ny fataon'ny tany aloha tany ka tsika tsy amerina ny ratsy ny nataon'ny tany aloha nandefa mpiara-miasa amin'ny présidence misy an'le hoe digety eo andranona ohatra moa le ry akaiky ny route de Majunga iny zay moa ny anarany iny andranona ohatra andrano-tapahana rano-tapahana misy protection na digue eo dia tokony hoe 600 mètres de part et d'autre no atao digue fa 30 mètres fotsiny digue vita ao nefa mahazo ny taratasy any amin'ny ministère teo aloha hoe vita ny asa efa natao daholo ny asa zay no mampabloke atsika fa zao betsaka ny olona manoratra aty amiko tena marina zany betsaka ny olona mitaraina hoe zay efa navita asa ary ny zavatra olana misy dia lasa voasazy daholo ny olona rehetra ka ito amin'ny teny satria miteny ianao betsaka ny olona nanao fandarana atao aminao fantatro fa mijaly raha olo reo ary eto zany ato ministra ny finance ao ny tompona andraikitra tsy atokony jerevo reo olona ny ministra ny travaux publics reo olona zay nanao ny asa tsy rambiny tonga dia faiziny fa zay nanao asa tsara kosa dia aloha daholy eo amin'ny 44 milliards angamba nyle vola ka mame fotoana anatin'ny 10 andro farafatarany fa manomboka rapitso tokony tonga dia aloha daholo mivolan'ireo entreprise rehetrarehetra. Andriamatofilo mankasitraka Andriamatofilo ny jirama farany satria anao teo nyresaka an'le jirama dia raha roty kely amaranantsika azy satria mbola tsy nivalianao le jirama ianao teo milaza hoe hovalianao ny antony mantsy efa miandrikendry-toana ny vahoaka rehetra amin'izao fotoana izao Andriamatofilo malifaty ny délestage zany any anaturny amin'ny 9 novembre raha ohatra ka irotsaka ho amin'ny deuxième mandat ianao fa mijaly loatra tamin'ity fitondrana ny tantananao ty tena ny faapotehana iaina ny vahoaka Andriamatofilo tany amin'ny propagande amina mégawatt 400 mégawatt angamba nitsaroko débat-nao tao amin'ny télévisionna malagasy tamin'izany fotoana izany no nampanatenainao parc solaire maromaro jiro mandeha amin'ny masoandro tsy tsaroko fotsiny raha nampanantena Cobra moa anao tamin'ny fampielezan-kevitra na tsy nampanantena fa nisany vokatra moa zany androany tsika miresaka io fa ny zavatra iainan'ny vahoaka androany Andriamatofilo délestage main frigo maty ny télé tsy afaka manao ny mpanao soudure sy ny maro hafa zany ny tena zavatra iainan'ny vahoaka fa ny mampalahelo na dia tapaka aza ny jiro midangana ihany koa ny facture ny jirama avy roa eny avy telo eny mampalahelo moa satria indray manahirana fa nareo menakirafo migalabina sy mampiada tena makany ampitan-dranomasina asa vita tsy miasa saina amin'le vahoaka sy tia délestage sy ny vidim-bary sy ny menaka maso zany le aina vahoaka ka raha miresaka jirama sika dia mahitsy ny fantaniako tsy tantara sifra ntsony Andriamatofilo fa hoy aminao hoe Andriamatofilo républicain Madagasikara mba mangataka aminao inona ny nampanatenainao dia inona ny vitanao androany efa taona sy tapany afaka 3 androtsika mifampiresaka eo inona ny nampanatenainao ary inona ny vitanao tamin'ny fampanantenana androantsika miresaka io dia inona no mbola ho ampanantenainao amin'ny propagande manaraka sotra tompoko. Voalohany Gasikara ny vahoaka malagasy vahoaka endry vahoaka malagasy tsy mamaly faty zany ny vahoaka malagasy dia mamaly ny soa atao azy fa tsy mampamaly faty ny mpanao politika no mety mamaly faty ny mpitsikera sy ny mpanohatra no mety mamaly faty fa ny vahoaka malagasy tsy mba mpamaly faty. Faharoa tenekeko ary matetika raha vao miresaka jirama zay eo amin'ny conseil des ministres marary io satria ny antony dia ilaza chiffre aminao ary tsy maintsy hitondrana vahaolana maharitra tsy maintsy hidedavana vahaolana tsy maintsy hitondrana vahaolana ny budget
ny ministera iray manontolo izay anaovantsika université, anaovantsika sekoly, nanaovantsika an'ireny fotodrafitrasa maro be izay ny tanisantsika teo reny, eo amin'ny lany zany a, eo amin'ny 1500 milliards eo. Fa ny subvention ataon'ny fitondram-panjakana amin'ny JIRAMA amin'izao tsika amin'ny teny izao 1400 milliards. Ny olona misitraka ny JIRAMA nefa ny eto Madagasikara dia 370 isanjato monja. Zany hoe ilay vahoaka tena majinika au détriment any vahoaka malagasy iray manontolo, ny subvention izay omentsika zany hoe tokony ho ampandroso zany tsika dia troan'ny JIRAMA ny volan'ny firenena. Miasa ho an'ny JIRAMA tsika rehetrarehetra, ny etra alohantsika makany amin'ny JIRAMA, fanampiana azontsika makany amin'ny JIRAMA. Ary tena marina zany teneninao zany Gasikara, mikaikaiky amin'ny vahoaka amin'ny resaka délestage. Zay efa nanome toromarika monsieur le ministre, ary io izy io dia ho tsaraitsika monsieur le ministre, 3 semaines tsy misy délestage tsony, farafatarana eto amintsika. Tsy afaka ataon'ny filohan'ny Repoblika no sady filohan'ny Repoblika, ny ministre ny énergie, no DG ny JIRAMA. Fa misy tompon'andraikitra ao, na dia marary ny vahoaka ary dia marary ahy, raha izay. Fampanantenana ozy izy ianao sy inona ny vahaolana Gasikara, satria tsika mandroso sady tsy maintsy mitondra vahaolana. Zavatra tiako ho fantatrareo fotsiny a, inona moa zany ny ezaka vitatsika tao anatin'izay, ny solution hitatsika ary tsy maintsy atao dia ny famokarana jiro amin'ny alalan'ny énergie renouvelable. Tsy misy afa-tsy izay ihany. Men'Andriamanitra masoandro tsika, afaka vadika ho angovo zany. Men'Andriamanitra rano tsika ary manana réserve be, afaka vadika ho angovo zany. Ary izay ny teneniko atsika hoe inona ny fampanantenana hozy izy Gasikara, tsy fampanantenana fa efa ao anatin'ny action tsika izao, ao anatin'ny fanatanterahana, satria efa fantatrareo tsara fa efa nataontsika ny tetikasa sahofika izay amokatra 192 mégawatts. Tetikasa Volobe efa nisoniavina tato anatin'ny tilapy ty daholo zany, izay amokatra 120 mégawatts. Ny ao ranomafana efa nomboka, efa signé ihany koa ny accord cadre 64 mégawatts. Ary azadiny fa ny andekaleka efa nametraka ny 4e groupe tsika izay 33 mégawatts. Mahitsy tsy efa nitokanantsika farany teo 28 mégawatts. 442 mégawatts ny totalin'ireo. Ka zady ny zavatra fanaovana ny hydroélectrique ohatran'io tsy vita hoe androany ianao dia vita io. Ary zay ny tsy nanaovan'ny olona rehetrarehetra mpitondra an'io, satria rehefa mifarana ny mandat dia kamo izy dia tsy ataony. Fa zany amin'ny farana ary ny mandat koa zay tsy maintsy tanterahany io ary nataontsika zany. Le izy matsy hoe inona ny nampanantenaina Andriamatoa Filoha dia inona ny vita tamin'ny nampanantenaina ary inona mbola hampanantenaina. Zay matsy le fantany. Aloha tsy any amin'ny resaka amin'ny fampanantenana izao ny Gasikara. Za milaza aminao ny mpanao politika efa mieritreritra sady ny fividianana, fa ny olona tia tandrazana mieritreritra aloha izay asoa ny vahoaka. Mbola tsy mieritreritra mihitsy any amin'ny fampanantenana, fa mieritreritra hoe farana ny mandako, inona ny vita, inona natolotra ny vahoaka malagasy. Ny toerana mahafilohan'ny Repoblika zany, titre zany. Ny ankamaroan'ny mpanao politika titre ny dedavina. Fa ny anaty ny titre, fa le asa nafiloha mihitsy ny any tiako, manasoa vahoaka sy mikarakara vahoaka. Andriamatoa Filoha, mbola tsy tapitra ny Gasikara hoe inona ozy izy nampanantenana. Nampanantenako Gasikara dia hoe ho doubletsika ny capacité de production na ny famokarana herinaratra. Ny teneniko anao teo 442 mégawatts no accord efa vita zao. Fa tsika tsy famitaka koa, efa manomboka io fa tsy ho vita zao. Zany hoe afaka 5 taona zany. Zay tena hoe zay vao afaka tanteraka ny olana ny délestage sy ny famokarana
herinaratra eto a Madagasikara. Napetrako zany ary ny anany zavatra tena ato apoko i Gasikara dia ny mametraka tantara, mametraka ny fotodrafitrasa izay apetraka ho an'ny taranaka faramandimby. Ary ny hamaranako anazy ao anatin'izay zavatra nyteneninao zay alohan'ny famaranako anazy, satria mivaolana ozy izy ianao, reto vilona rehetrarehetra zao tsika mandefa gazoal, tsy fantatsika akory hoe afirina ny délestage mandefa gazoal tsika ohatra ny amin'ny faritra rehetrarehetra, dia miteny tsika tokony ampidinana mandritra ny adiny 5 ny jiro any, fa indraindray adiny 2, dia makaiza ny gazoal, inona ny zavatra mitranga, zany ny zavatra olana lehibe. Mba hahafahana miady amin'izany zany dia inona ny fampanantenana ozy izy ianao nampanantena i Gasikara. Ary eto tsika mbola tsy tapitra ny mandahako, mbola misy herinandro na volana vitsivitsy io, dia izao ny zavatra ataotsika. Ny toerana izay misa 7 eto Madagasikara, eto alève témoin, ary eto anatrea mandre ampanjaka olobe, satria misy any amin'ny faritra any aminareo mandrapatonga ny faran'ny taona tsy maintsy mahazo parc solaire ny akamaroany ny districta eto Madagasikara. Aka ohatra vitsivitsy aloha tonga dia anatsimina ao anatin'izany Ambovombe Androy, Bekily, Tsiombe, Beloa, Ambosary, Ampani, Betsioky, Farafangano, Vangaindrano, Vondrozo, Midongy, Befotaka, Vohipeny, Ikongo, Vohibe, Iakoro, Manakary, Mananjary, Nosvarika, ary eto Antananarivo azo parc solaire avokoa. Any Ambatondrazaka, Nosbe Anala, Andilameny, any Ambatofinandrahana, Ambositra, Marilambo, Antanambaomanapotsy, Brigaville, Vatomandry, Mahanoro, Sainte Marie vao nandehanako teo, Soneranivongo, zany rehetrarehetra zany Gasikara tsy fampanantenana. Fa ao anatin'ny action efa vita ny ministère, ny appel d'offre mikasika an'izany. Ary alohan'ny faran'ny taona dia tonga eto Madagasikara ary tafapetraka ny akamaroany ireo parc solaire izay niteneniko anao. Andriamatoa filoha atao anatin'ny 3 herinandro dia tsy hisy ny délestage araka nambaranao. Miaraka amintsika eto moa Andriamatoa ministra ny Angovo mahakasika an'izay asa raha metra-pialana ianao Andriamatoa ministra afaka 3 herinandro raha ohatra ka tsy tanteraka izay baiko apetraka ny filoha Rajoelina izay. Mahakasika ny fond routier Andriamatoa filoha nyresahanao teo aty amin'ny taona maromaro vao manome baiko indray ianao amin'ny fandoavana an'ireo mpandrarano mahakasika ny fond routier ireo nanatanteraka an'izay. Miresaka chiffre foana moa nareo teo Andriamatoa filoha fa raha ny zavatra iainan'ny vahoaka aloha ny zavatra tena iainany, miresaka tarimarika, miresaka teti-bola isika, fa raha ny zava-misy ny resahana Andriamatoa filoha raha miainga avy eto Antananarivo tsika ho any Toamasina, raha lalana natao tao anatin'ny adiny 9 na adiny 7 teo aloha, adiny 12 amin'izao fotoana izao, adiny 13 vao vita izany lalana makato Antananarivo makany Toamasina zay. Ary tadidiko kely Andriamatoa filoha fa nisy fampanantenanao tao anatin'ny fandarana manokana efa niarahantsika teto ny fidinanao tamin'izany fotoana izany, ary fampanantenana nataonao mahakasika an'izay fanamboarana ny lalam-pirenena faharoa mampitohy an'Antananarivo sy Toamasina izay. Miresaka ihany koa ianao Andriamatoa filoha ny JIRAMA 1400 milliards d'ariary de subvention betsaka zany, vola tsy toko tsy forohany zany, teti-bolan'ny gouvernemanta iray manontolo no resahana ao anatin'izany. Aty anatin'ny 5 taona latsaka hitondranao, tsy porofona tsy fahaiza mitantana ve zany Andriamatoa filoha, satria ianao aloha ny fantatry ny olom-pirenena rehetra, ianao no fidin'ny vahoaka fa tsy ny fidy prime ministre izy, tsy ny fidy ministre izy. Ya, ny fahaiza mitantana efa nipofotsika teo ny chiffre sy ny mesure izay notenenina Abraham Razafy ary tsy verenako intsony. Ny olana misy fa tsy maintsy mitondra vahaolana isika. Anisan'iray satria mbola niresaka JIRAMA ianao teo, manofa groupe any ny JIRAMA, ary misy groupe ao zany hofaitsika eo amin'ny 40 millions de dollars eo ny ofany mandritra ny herintaona. Mpamokatra herinaratra anankiray io, zay ny nahatonga anany teny hoe andao tsika hividy groupe, ary efa mandroso be ny asa fametrahana an'izany groupe ho ampiasaintsika izany.
29 millions de dollars ny groupe mividitsika 105 mégawatts zany hoe tapataona zany dia fa miverina ny vola anisan'ny ezaka zany fa zany aby raha mahazava tsy miteny hoe miteny anao androany dia tonga zany rapitso fa misy fandaminana na ny manao any installation an'izany fametrahana an'izany rehefa misy heritaona sy tapana fa tsy maintsy ho tanteraka izay zany hoe ny zavatra ataontsika amin'ny jirama dia miréduire na manena ny perte technique perte économique tsy maintsy ahenantsika izany zavatra rehetrarehetra any milaza ianao hoe potika ny RN2 lala-pirenena makany amin'ny port lehibe indrindra eto Madagasikara tena marina zany fa zay ny Abrahama no mahatonga antsika nametraka hoe andaotsika ametraka ny autoroute voalohany eto Madagasikara tsy maintsy mila olona manana vision ty fireneny ty manana vision manana fomba fijery lavitra ary zay ny teneniko anao hoe si tu ne comprends pas aujourd'hui tu comprendras plus tard raha tsy fantatrao ny asa atao androany dia fantatrao rapitso sy ravakapitso efa mandeha ny autoroute ary tsy maintsy vita io fa inona ny tombony azo amin'izany marina ny teneninao teo i Abraham 370 km ankehitriny mampitohy Antananarivo sy Toamasina atao mandritra ny adiny 7 ka hatramin'ny adiny 12 mihitsy izy ankehitriny fa ny tracé vaovao ny autoroute 250 km iny le nyteneniko hoe atao anatin'ny adiny roa sasany teneniko moa monsieur le gouverneur hoe monsieur le gouverneur miantso anao amin'ny enina maraina amin'ny vato sasany ianao tonga eto Ambotsiroa atao Iavoloha miara-miasa amiko rehefa vita ny autoroute zany ny zavatra ataontsika Abraham fa ny resaka coût économique ao anatin'izany sao dia lazainareo ndray mantso hoe fisehosehoana tsy hoe raha hoe zay tsy mba misehoseho fa miasa zay zay fandraisanareo azy any an'izay olona mandray anazy zay fa ny anay asa ny ataonay teny anao any carburant rehefa vita io autoroute 53 litres ny tomobile majinika ankehitriny eo amin'ny 260 000 ariary eo zany fa rehefa vita ny autoroute 37 litres fotsiny zany hoe eo amin'ny 180 000 ariary eo zay zany ny coût économique ny transporteur afaka manao aller retour intelo raha indray mandeha fotsiny ankehitriny zay ny Abraham anteneniko anao hoe aleo tsy le zavatra mba mahafinaritra anay ny mpanao gazety raha tsy le zavatra le petina raha eo anatin'ny taratasy no jerevana fa aleo mba le fotsy afotsiny taratasy ray manontolo tsy le asa soa vita no mba tenenitsika sy akasitrahana otratra ve andray matofilo ny 20 kilometatra nampanantenaina tamin'ity taona 13 sy 14 ity io rehefa manao zavatra ianao i Abraham tsy maintsy misy foana ao ny aléa climatique ny aléa technique fa ny zavatra afaka teneniko any Abraham tsy maintsy vita autoroute io tsy maintsy ho tanteraka ohatra ny namitatsika ny RN 44 ohatra ny nanaovantsika Ambilobe Vohemar ohatra ny fampanantenakina zay efa azo ihany koa ny famatsim-bola ankehitriny ny anaovana ny RN 10 zay lalatany hatramin'izay ny RN 10 zay mampitohy any Andranovory mandalo any Betioky mandalo any Ejeda mandalo any Ampany mandalo any Beloa mandalo any Tsiombe parapatonga any Ambovombe gasikara mihoatra noho le fampanantenana satria anao ny teny mihoatra lavitra noho ny fampanantenana zay napetraka izany tetika azy zany 400 millions de dollars vola zay azo zao fitondram-panjakany zao no annégocie an'izany tamin'ny banque mondiale ary tsy laingy zany teneniko anareo zany fa zavatra efa marina miandry ny appel d'offre tsika dia manantanteraka an'izay zavatra zay Andriamatofiloha mialatsiny aminareo minalahy adiny ray ora sasany neritreretina ny vinavinaina tamin'ity fandarana ity nefa atao voaloha hevitra ray sy tapany zay rizy mirahalahy no ndresadresantsika teo ngamba mety mbola tsy atsasany akory aloha ngamba ezahantsika foezina satria mety efa reraka ihany koa mpijery atsika mbola hiasa rapitso maraina fa Andriamatofiloha amin'ny 13 ny volana aogositra andray ny lalao nosy raha ny hitanay aloha mijery tomba maso amin'izao fotoana izao dia miaya ny olona hoe
sao afa-baraky Madagasikara amin'ny fandraisana zany lalaon'nosy zany a fikarakarana ohatrany mbola tsy hitanay mivaingana hoe inona zava-misy etseroa fandraisana ireo vahiny ireo atleta sao afa-baraky isika malagasy amin'izay fandraisana izay a aiza ho aiza ny fipetraka izay Andriamatofilo. Ya, misy ny tenin'ny soratra masina hoe tsy avelako afa-baraka ny firenenao. Tsy ho afa-baraka tsika i miora ary ho vita araka ny tokony ho izy sy ny vinavina rehetra zay ho ataontsika ny lalaon'ny nosy. Zay ny teneniko hoe ame ohatra ray ianao satria maromaro ny discipline zay apetraka ao anatin'izy io, fanavozana ny ministra moa io tompon'andraikitra amin'izany, fanavozana ny ataontsika ny gymnase rehetra, zany anatrika ny Jeux des Îles tany Maurice, fa ataontsika avy folo eny, fa tsy tena mitovy an'izany ny Jeux des Îles eto Madagasikara. Na io amin'ny fandraisana, na io amin'ny organisation, fa ny olana fotsiny rehefa misy zavatra ohatran'izao dia tokony maray fo, maray saina ny rehetra. Fa ny Jeux des Îles ane miora misy olona manaratsy atsika mihitsy any amin'ny kizy any hoe tsy ho vita io fa tokony annulena. Misy olona tsy maniry mihitsy ny ahafahana manatateraka an'io Jeux des Îles io eto Madagasikara. Fa za miteny anao ny stade ny kianjan'ny Bariazo ao no ataontsika ny fanokafana ny lalaon'ny nosy. Io kianjan'ny Barea io 22 000 place io teo aloha. Fa navozintsika dia 44 000 place izy zao, zany hoe double zany ny capacité. Fa ny olantsika dia hoe ahoana ny mbola ampidirana an'io satria tsy ombon'ny olona ao. Ary zay no sariako ny sainao hoe misy olona milaza any ho any hoe raha tanteraka ny nofinofy dia ho arodana ho averina ohatran'ny taloha io Barea io. Fa tena ny antso an'Andriamanitra, Andriamanitra anao androdana zany. Zany hoe raha raisina amin'ny akabeany zany dia hoe averina ohatran'ny taloha zany dia hoe averina 20 000 place indray zany. Arodana koa ny any anaty rova. Tena ohatran'ny mampiorokoditra zany raha olona tia fanatanjahantena tsy manao an'izany. Ary zay ny teneniko hoe mila fifanajana tsy ampy eto amintsika eto amin'ny firenena. Ary zay ny teneniko anao io ary rehefa tsy omby io dia za ohatrany mahita hoe tokony mbola ampiana hitarina indray akatona ray manontolo mba ho betsaka kokoa ny olona miditra ao anatin'izany kianjan'ny Barea izany. Fa kianjan'ny Barea ny resahana anisan'ny nanamarika anahy tamin'ny fety Pyrénées, tamin'ny fety Pyrénées tamin'ny 2019. I Paul Kagame no niinvité tsika teto nasaintsika manokana. Nahafinaritra be ny fety fa tsy omby intsony ilay kianja. Dia mifanosika ny olona. Ampolony maromaro ny maty. Tena maloka tamin'ny fiainako zany. Vita ny fety zay mivady lasa nakany amin'ny hôpitaly nijeran'ireo olona naratra. Dia teo any teny hoe nakipiko ny masoko Andriamanitra tsy tiako misy raha latsaka intsony ao amin'io kianja ny Barea io. Kianja ny Mahamasina izy tamin'izay. Kianja ny Barea. Zay no nahatonga antsika nanitatra ary zao manaraka fenitra iraisam-pirenena anisan'ny kianja lehibe indrindra aty amin'ny Océan Indiana io kianja ny Barea io. Ka ninona hevitra tsy mitovy. Nisy olona nijery baolina atao mpanohatra dia nanoratra anahy izy hoe Monsieur le Président tsy mitovy hevitra tsika fa akasitrahako ny zavatra nataonao. Dia mahafinaritra anahy amin'ny fomba fisainanao. Olo-dehibe zany mpanohatra. Zay ny teneniko hoe Nazary miditra amin'io kianjan'ny Barea io misy fierté, les grandiose, zavatra lehibe. Zany ny zavatra nataontsika. Ka mikasika ny Jeux des Îles io miora ho totosa ho tanteraka ary ho vita somatsara araka ny tokony ho izy
ny fanatanterahana ny jeu des îles eto Madagasikara. Resaka rova ihany koa ianao teo. Azafady tompo. Resaka momba ny rova ihany koa ianao teo, Andriamatofiloha, reto ny Tangalamena, Printsy, Printsetsy, Olobe, eny anivon'ny faritra tsirairay avy a. Ianao ihany koa nanandratra ny resaka kolotsaina ny rovan'ny Madagasikara vao nosokafana iverenina ho tsidihan'ny be sy ny maro vao tsy ela izay a. Misy ihany koa milaza fa tsy nety nanaovanareo fitondram-panjakana tarihinao Andriamatofiloha an'izany fanarenana izany, ireo pitsopitsony moa zany tsy hidirako a, fa ahoana ny fahitanao an'izay indray? Mikasika ny rovan'ny Madagasikara dia tsapantsika vazaha dia tena tsy ny resaka tantara sy ny vakoka. Anisan'ny mamelona ny tantara ny fanamboarana n'io rovan'ny Madagasikara io. Tamin'ny 1995 no maihany ny rova e. Ny lapa rehetra tao anatiny 1995. Ny fitiavan'izany porofona amin'ny asa fa tsy atao ambava fotsiny. Ary noho ny fitiavana ny tantara, noho ny fitiavana ny ireo vakoka eto amin'ny nosy, vita matsara ankehitriny ny lapan'ny Besakana, ny lapan'ny Mahintsy Ela Fanjaka, ny Tranovola, ny lapan'ny Manampisoa, nasiana fanavozana avokoa. Ny lavenina zany, zay zany tiako lazaina aminao, azakivitsika malagasy, na misy ary miteny hoe mahantrotsika, na misy miteny hoe tsy tahafarina tsony tsika, na ny lavenina ary vitatsika nanangana anazy, ka raha manam-pinono tsika tsy maintsy vitatsika manarina amin'ny Madagasikara. Ny olona miteny ankoatran'izay dia tsy manisy asiny ny tantara, tsy manisy asiny hoe andrava, morany no miteny, fa tsy tiany vahoaka malagasy tompoko, zany olona mpandravo zany, tsy tiany vahoaka malagasy. Za miteny aminao, ary eo anao Gasikara moa dia miteny aminao hoe isy any natiorna, fa za mino fa tsy ny fahaizan'ny olona, tsy ny habeany, fa tsy ny taonany, fa olona manana fahendreny, olona manana vina, olona manana fitiavan-tanindrazana, zany ny ilain'ity firenentsika teny. Somary verenako kely raha sitraka reo mianadahy Andriamatofiloha ny mahakasika ny resaka jeu des îles teo ianao olona mpahay fanatanjahantena nitany nambara teo ihany koa fa 6e tamina amin'izany karaté zany Andriamatofiloha. Fantatrao tsara ihany koa noho izany fa raha ohatra ka te ahazo ny medaly betsaka isika ao anatin'ity 11e édition ny jeu des îles ity dia any amin'ny fanazarantena indrindrandrindra no tokony amafisina akoatran'ireo fotodrafitrasa izay anambarany minisitry ny fanatanjahantena fa ho vita avokoa mialohan'ny farany volana jolay ho avy izao ny mahakasika izay. Mahakasika izay fanazarantena izay Andriamatofiloha 5 herinandro sisa tsy anatanterahana zany lalao an'nosy eto Madagasikara izay. Hatramin'izao somary atao hoe misy ny taranja sasany efa hita taratra ihany ny atao hoe regroupement mahakasika izay efa mivoaka ihany koa ireo lisitra ireo présélectionné na ny athlète mahakasika an'izay. Misy ihany koa nefa ny sasany Andriamatofiloha raha tsy resaka tsika ohatra fa tsy ny natation resaka fotodrafitrasa ihany koa moa anao mahakasika an'izay tany amin'ny taona 24 no nisy farany ny atao hoe piscine chauffée teto Madagasikara. Hatramin'izao ny athlète dia tsy manana an'izay piscine chauffée izay fa dia voatery mamonjy any amin'ireo efitrano lehibe nefa dia tsy manaraka an'izay fenitra olimpika izay. Ahoana ny mahakasika an'ireo regroupement ny fanatanjahantena ireo satria tsy ho ampy raha ohatra ka izay 4 herinandro 5 herinandro izay fotsiny no anatotosana Andriamatofiloha an'izay atao hoe regroupement sy ny fanazarantena mba azahoantsika medaly marobe azahoana voalohany eo amin'izay lalao nanosy izay. Ya, ny regroupement moa ministère no efa mikarakara an'io fa ny zavatra afaka lazaiko efa nanomboka efa ela ny regroupement. Betsaka ny atletantsika efa nandeha tany Chine amin'izao tsika miteny izao ary vao andro fitsilasa efa tonga teto koa ny expert maro izay manao an'izay regroupement izay. Ny zavatra afaka teneniko aminao ny roborobo
ny fanatsanjahanteny tao anatin'izay efa-taona zay tsy hitanisy eto fa maro ny medaly noho ny fanampitsika an'ireo atleta ireo noho ny fitiavako ny resaka fanatsanjahantena Abraham Razafy. Resaka piscine ianao piscine anankiroa zao no namboaritsika navaozitsika ary anaraka ny fenitra iraisam-pirenena na norme internationale. Anisan'izany ny any Akatso zay any Votovorona zay namboarina iray manontolo satria tsy nanaraka amin'ny fenitra le izy to fa nalebiazina dia nasiana an'le hoe touché mba hanaraka an'le fenitra iray manontolo mihitsy ary vita anovantsika ny Jodezil. Ohatra ihany koa ny ao amin'ny ANSP Flo dia nasitsika chauffage amin'izao tsika amin'ny teny izao dia ho chauffé iray manontolo namboarina daholo ary vita mahafinaritra izany piscine zay anaraka ny hoe piscine olympique zay. Eny ary Andriamatoa Filoha raha sitraka ao anisan'ny raha andrasany maro ny makasika ny zoam-pirenena. Anananao ka raha sitraka reo menada iroso amin'izay tsika. Zay tokoa no andrasany maro satria efa herinandro vitsivitsy miteraka ady hevitra be zany rehetrarehetra zany. Ireo mpahalalana maro samihafa na avy amin'ny fanoherana avy amin'ny pomba ny fanjakana samy resaka an'izany avokoa. Na tiana na tsy tiana ny zavatra nisy dia nivoaka izay certificat naturalisation amin'ny maha citoyen français anao Andriamatoa Filoha ka zangamba tsy hiditra be ny amin'ny resaka hoe afony lalàna fa tena tiako anokafana ny ady hevitra tena fo malalaka fotsiny dia rositsika ao anatin'ny ady hevitra ny lalàna tsy mampaninona avy eo. Andriamatoa Filoha za tsy manontany hoe gasy ve ianao satria ny anaranao Andry Rajoelina gasy ray gasy reny ianao ary moa laza teny amin'ny rova fa tsisy afaka nalina ny raha magasy anao. Averiko ihany za tsy manontany hoe gasy ve ianao fa ny fantaniko Andriamatoa Filoha raha sitraka ao frantsay ve ianao manaiky ve ianao fa manana zoam-pirenena frantsay Andriamatoa Filoha. Tena fanontaniana mila apetraka zany ary na tsy nanontany ary ianao i Gasikara dia za mihitsy no anisan'ny ilaza sy resaka an'izay. Manontany ianao hoe frantsay ve ianao Andriamatoa Filoha ny Repoblika dia averiko aminao ny fanontaniana hoe ny raha mikirina ato amiko ve ny tianao anontaniana sa ny taratasy zay ananako. Ny raha mikirina ato amiko dia malagasy. Tsy misy olona afaka anaisotra any maha-malagasy aho. Tsy misy olona afaka anala ny fitiavam-pirenena sy ny fitiavan-tandrazana zay ato am-poka. Afaka hososena, afaka tenenana ratsy, fa tsy afaka esorina kosa ary tsy ekeko ny filazana fa tsy malagasy aho. Ray zay. Inona moa ny problème amin'izany? Fotana ve zany ny fizakana zoam-pirenena hafa? Tsy namaly mihitsy Gasikara. Fa misy fotoana itenenana, dia misy fotoana anginana aloha, dia misy fotoana itenenana. Ary misaotra anao nametraka ny fanontaniana. Fa maninona no taritina lavabe le izy? Iza moa ny olona mitsikery? Olona totra ny fanlatsaka filoham-pirenena daholo anie? Olona mpanohatra anie? Ary raha eo amin'ny lafiny fitantanana amin'ny firenena no resahantsika, Gasikara, tsy magaga satria efa ho avy ny fifidianana zao. Dia hitarina
daholo zavatra tsy hitarina, tsy tokony hitarina rehetrarehetra. Milaza aminareo aho fa nisy ny fifidianana filoham-pirenena tany États-Unis d'Amérique tamin'ny 2008 ngambany izay raha tsy diso fa navoaka daholo hoe candidat izany hoe Barack Obama zany. Tena voaka hoe afrikanina io, marina zany satria Barack Obama ne gasikara Kenyana afrikanina zany. Raha io ny filoham-pirenena manjaka ao États-Unis ozy isaky zareo ny terrorisme, ny slamo. Fa vahoaka ihany no mifidy tompoko, fa tsy ny mpanohatra na ny mpanao politika. Navoaka ry zareo mihitsy io sary io, polémika be tany États-Unis hoe io Barack Obama Kenyana fa lasa filoham-pirenena ny États-Unis d'Amérique. Fa ny zavatra tena tiako lazaina dia zao, be dia be ny filoha Amerikanina teo alohany milaza hoe fahavalonay Osama Ben Laden, fa Barack Obama ane no capturé any Osama Ben Laden. Zany hoe ny firenena ny baiko azy. Ao anatin'izay ihany tsy amme exemple firy fa raha misy ny olona tena mifikotra amin'ny origineny izany, amin'ny antokony izany, dia ny ANC ao Afrika Atsimo. Iza no tsy malala a Nelson Mandela hoe zany ny tena mafy ary idôla ny olona rehetrarehetra. Madagasikara manaovanareo recherche kely fa Nelson Mandela manana nationalité betsaka fa tsy nanakana mihitsy zany ny fitiavany tanindrazana, ny fitiavany amin'ny Afrique du Sud. Anakefatra ny nationalité any Nelson Mandela, canadianina izy, brésilianina izy, fa ny ao an-tsainy sy ny ao am-pony sud-afrikanina izy. Iveriny eto a Madagasikara nisy tolona natao teto ary ny tantara tsy fanadiny. Mba fantatrareo i Jean Ralaimongo, fantatsika zany, fantatra Gasikara Jean Ralaimongo, fantatra Gasikara Raseta, Rabe Mananjara, reo Gasikara ny fondateur ny MDRM, ny tolona ho an'ny fahafahany malagasy Madagasikara. Fa reo olona telo reo na ny taranany ankehitriny dia mizaka ny zom-pirenena frantsay avokoa. Karaha ny taratasy kely 8 cm ty aposiko no analanao anay fitiavan-tanindrazana tsy afaka reo fandrarajo la ty tanindrazana. Ty tanindrazana ary vonona ho faty ho an'ny Madagasikara. Anisan'ny anisan'ny fantaniana apetraka Andriamatoa izy mahakasika izay indrindra raha sitraka ao Andriamatoa Gasikara metrahako an'izay fantaniana izay. Ny fantaniana mipetraka ny maro dia hoe ianao veny nangataka ho frantsay sa avy amin'ny inona no nazahoanao an'izay zom-pirenena frantsay izay. Ny antony mahatonga izany fantaniana izany Andriamatoa filoha nitondra fanazavana avokoa ireo mpiara-miasa akaiky aminao rehetrarehetra, nanomboka taria amin'ny talian'ny kabinetra, taty amin'ny talian'ny serasera, ny mpitondra tenin'ny gouvernementa ary farany teo ny sekretera jeneraly lefitry ny fiadidina ny repoblika niakatra avokoa niaro anao amin'izany resaka
fizakana ny zom-pirenena frantsay any moa ianao mihitsy a no mitondra an'izay fanazavana izay ny fanontaniany maro dia hoe ianao ve no nangataka ny zom-pirenena frantsay zaka ny zom-pirenena frantsay satria anisan'ny fanontaniana napetraka ny mpanao gazety frantsay ihany koa mahakasika an'izay hoe tamin'ny taona 424 ny voany zany Andriamatofiloha dia hoe takalo ny tsy fanenjehana anao amin'ireo trafika na bois de rose ireo trafika maro izay nisy tamin'ny fitondrana tetezamita no takalon'izay a naturalisation na fizakana ny zom-pirenena frantsay zay inona no evalite no hoentinao Andriamatofiloha ny voalohany aloha intsiko kely ny teninao i Abraham Razafy Andry Rajoelina tsy mpanao trafika fa miady amin'ny trafika averiko Andry Rajoelina tsy mpanao trafika fa miady amin'ny trafika aintsiko zay faharoa ny kahako sy ny fianakaviako a ohatran'ny kahany Zoé tany Sainte Marie Zoé io a dia ny mama ny malagasy tovitovy a fa rehefa nandalo tao a nisy Tatsambo miasa missionnaire tao Sainte Marie a dia nivady tamin'ny mamany Zoé dia lasa ny papany Zoé a no tany Frantsa dia rehefa afaka baky Zoé nianatra momba ny médecine teo Akatso dia te hanohy ny fianarany any ivelany izy manana olana ara-taratasy izy tsy nahazo visa izy nefany a i Zoé tena zaza mahay dia rehefa tonga tao amin'ny ambasady izy dia niteneniny ambasady hoe enao aiza ny rainao dia any andafy fa izy ve enao mireconnaître ny hoe zanany ianao ino izy izy dia manova ianao izy demande dia tsy manana olana ianao ny anohizanao ny fianaranao any ivelany dia nanao demande Zoé dokotera i Zoé dia miverina eto Madagasikara izy amin'izao tsika miteny izao a manasony vahoaka malagasy mikasika ny kahako tsotra be i Abrahama tsy resaka hoe récompense diso zany fantatro tsara fa rehefa niala efa tsy filoham-pirenena intsony ny zanako a nanohy ny fianarana tany ivelany rehefa nanohy ny fianarana tany ivelany zanako a dia sarotra be ny manao taratasy amin'ny filaharana ny formulaire sahirana satria nahazo visa aloha zareo zany isaky ny enim-bolana dia tsy maintsy renouveleny dia ohatsy ny mpisovilavana hoe ianao nga tsy manana descendant frantsay eno a ny dadabeako ary any anatin'ny décret zany frantsay manana nationalité frantsay ay dia raha ohatra ka io zany no ahafahany zanako manohy fianarana dia afaka ataoko hoe afaka ataonao Abraham Razafy iza amiray aman-dreny no tsy hanao ny fomba rehetra atafitany zanany anisany aho dia nangataka ny zoako a sy any droit hoe mba ahafahany zanako manohy fianarana any ivelany efa tsy filoha-pirenena fa teo mantsy ny teny hoe mamitaka tanindrazana mba matika efa filoha venao tsy filoha tamin'izany tompoko dia nangataka mba ahafahany zanako manohy ny fianarany zay isorako an'Andriamanitra lehibe satria ny zanako lahevy zao efa ny amin'ny université izy any nahazo mention très bien ary gaga ny olona ay noho ny fitiavan-janaka fitiavan-tanindrazana tompoko tsy anarany Madagasikara tsy anarany fireneko ary mitsinjo ny zanako ihany koa azafady Gasikara
azafady Andriamatoa ny ayahin'ny olona mantsy mikasika ity fizakana zoam-pirenena roa tsy hoe zoam-pirenena roa moa zany fa hoe malagasy sy manana zoam-pirenena frantsay dia sao misy atao hoe amin'ny teny vahiny hoe impact amin'ny fandraisanao fanapahan-kevitra eto Madagasikara izay fanananao ihany koa taratasy amin'ny frantsay izay iresaka fotsiny ohatra hoe ny Îles Éparses aiza ho aiza ny dingana izay lalovana amin'izao fotoana izao aiza ho aiza ny fitakiany malagasy andreo nosy malagasy ireo izay zany ny ayahan'ny olona hoe sao izay fizakanao ihany koa izay zoam-pirenena frantsay izay mety tsy apahitsy ny fanapahan-kevitra raisinao. Miora zany fitiavan-tanindrazana zany rehefa mikirina ao anatin'ny rahanao tsy misy condition zany n'iza en fasiko ary zany teny anao miora mahakasika ny Îles Éparses 2019 ane no nanao visite officielle voalohany tao Frantsay ary ny kabariko tao anatin'izany tsy nisy filoham-pirenena teto Madagasikara nasantaky ampahabemaso teo anatrehan'ny filoham-pirenena frantsay ho za hoe Andriamatoa filoha Emmanuel Macron misy zavatra mbola marary anay malagasy niratra nitranga tamin'ny 1947 ary ny Îles Éparses zay identité anay fierté anay ka na mangataka aminao amin'ny fomba ofisialy amin'ny anaran'ny vahoaka malagasy iray manontolo ny jerevana vahaolana amin'ny amerenana ny Îles Éparses io tsy nisy nanao an'izany miora tsy fantatro nomaniko ihany fa tsy fantatro raha amin'ny teknisiana mba tiako enona satria manamarika ny tantara koa zany za tsy mba ampiatsara velatsy fa fangatana tamin'ny fomba ofisialy ary mirakitra ao anatin'ny tantara nisy afatra nataony président Didier Ratsiraka tamiko talohan'ny nahafatesana zay sizy izy maty izy niapitsony ny alina zay rahala mianaka mbola mifampiantso so izy président tandremo izy amin'ny olona mpanao politika tandremo amin'ny mpiatsara velatsy fa raha ny rahina ny malagasy ozy izy efa ela be niverina tamintsika ro Îles Éparses fa niady rery aho bon courage jeune homme ozy izy saroko za miteniny zany amin'izao tsika miteny zao satria za rery raha ty tanindrazana mpanao politika esory ny tsy fidikivikevitra fa loha miray rehefa tombotsoan'ny malagasy ame ohatra farany aminao tamin'ny fitakina ny Îles Éparses fantatrareo tsara ajaiko ary manaja ny heviny koa raha politika izany professeur Raymond Ranjevy zany anisan'ny pitsikera any fitantanana tamin'ny teteza mita fa rehefa itaky ny Îles Éparses dia natsoko izy ray aman-dreny enao ny anisan'ny namolavola niaraka tamin'ny président Didier Ratsiraka namerina n'izany Îles Éparses zany manaiky ve enao itaky ny Îles Éparses io miaraka amiko ao anatin'ny commission mixte izany professeur Raymond Ranjevy zany satria zany midépassé anao ny fomba fijery politika rehefa ny tombontsoam-pirenena sy ny tombontsoan'ny Madagasikara no aresahana ka tsy misy famibaiko anahy io le kabary io mba tiako alefa anareo hatramin'ny 100 zafady satria mirakitra ao anatin'ny tantara zany. Aujourd'hui, Monsieur le Président, je suis un leader d'un peuple qui porte encore en lui quelques séquelles de l'histoire. Nous voulons relever la tête et avancer fièrement et porter fièrement notre patriotisme. Nous devons retrouver notre fierté nationale et aujourd'hui, il y a encore une réalité qui nous fait mal. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, Monsieur le Président, mais le peuple malgache, l'appartenance des Îles Éparses est une question d'identité nationale. Donc je vous remercie car il faut trouver une solution. Il faut vraiment aller de l'avant
et les choses qui n'ont pas été faites depuis 1896 devraient être rétablies actuellement. Et c'est en ce sens qu'au nom du peuple malagasy, que je demande solennellement et officiellement à Monsieur le Président de trouver une solution pour la gestion ou la restitution des ICPARS à Madagascar. Je vous la demande en mon nom personnel et au nom des 25 millions de Malagasy, parce que je connais, Monsieur le Président, vos engagements et vos prises de position. Je vous le demande pour notre belle patrie Madagascar. Mba te anontany aho hoe nisy olona hafa ve nitaky taorinany filodidieratsiraka amin'ny fomba ofisialy any Nosy Malagasy. Mazava. Makasirika Andriamato filoha Amerika any fa tsy adikevitra Andriamato filoha ny fitiavanao an'ity tanindrazana ity. Manaiky an'izany tsika rehetra. Ary ny antsika efa marina dia marina izany. Miara-manaiky ny atao anaty efitrano. Fa iverenako kely ady hevitra satria rehefa nino ny fanazavanao teo mantsy dia hoe nolovaina ny dadabeako ary tena iza koa moa tsy tiany zanany. Andriamato filoha raha sitrakao décret de naturalisation izay no niparitaka. Décret de naturalisation. Ny fantaniko voalohany dia hoe fa maninona aloha no nafenina ve? Maninona tsy nampifantarina ny vahoaka fa ny andry aza ny mpihotra taty ariana taty vao samy miresaka an'izany daholo tsika. Ny faharoa dia izao, décret de naturalisation no miparitaka raha ny fahitany azy ary raha nambaran'ny mpahalalana dia certificat de nationalité no azonao raha ohatra ka nolovaina le izy. Fa le zavatra nivoaka décret de naturalisation, zany hoe nangatahana zany le izy ary no certifien'ny fanjakana frantsay zany. Donc raha sitrakao Andriamato filoha maniry précision avy aminao manaiky ve aloha anao andreny taratasy niparitaka reny, manaiky ve anao fa marina aloha ireny ary averiko farany décret de naturalisation no niparitaka tany Andriamato filoha. Ny fanontaniana napetraka atao Gasikara dia hoe nafenina. Zavatra tiako lazaina amin'ny Gasikara, ny décision na ny fanapahan-kevitra mivoaka amina décret tsy afenina tompoko. Na hito a Madagasikara na maneran-tany, raha vao décret zany izy dia mivoaka amin'ny journal officiel. Fa faharoa, Gasikara nafenina. Fa efa nisy nanontany anangana reo hoe frantsay, sarapitsy koa hoe comoriana. Raha manontany anahy ianao androany hoe comoriana ve ianao tsy novaliko. Le taratasy 8 cm ty aposy any anatin'ny portefeuille misy any zay. Efa nazavaiko aminao zay. Faharoa i Gasikara, zavatra tiako lazaina aminao dia tsotra. Satria ianao miresaka hoe décret lalàna. Eto mitodika amin'ny reo olona rehetra zay manao faux débat mikasika niny resaka fizakana ny zo-pirenena frantsay. Fa firifiry moa malagasy eto. Manana zo-pirenena ary nalepitolona teo ao anatin'ny tantara, satria namaky tantara Railay Monga, Rasety, Rabe Mananjary, nangatahana zareo mihitsy tamin'izany fa tsy tanteraka. No hoe ny malagasy rehetra dia omeo zo-pirenena frantsay daholo. Zany hoe nangatahana zareo tamin'izany fotoana zany. Fa tsy tanteraka le izy. Eo ianao miresaka texte hoe décret. Za zany eto dia manintsy ny mpanao politika satria misy ny mihevitra ny tena no tena mahay indrindra. Fa misy koa raha aman-dreny ny teny hoe ny lalàna tompoko. Nareo be dia be ny juriste. Dia tsy ny article iray no vakiany. Fa ny lalàna na ny constitution misy ifandraisany lalàna rehetrarehetra.
Article 42 no naseho na indraindratra amin'izay. Ny article 42 dia hoe tsy manana ny zom-pirenena malagasy tsony izay malagasy mangataka ny zom-pirenena vahiny. Dia izay fotsiny no nolazaina mivoaka malagasy. Article 42 io. Fa eto mba miteny anareo mpanao gazety rehetrarehetra mba vakio kely aloha ny article 45, ny article 90. Ny article 45 dia milaza hoe vakiko amin'ny teny frantsay, dia avao vakiko amin'ny azavaiko amin'ny teny malagasy. Ary zay no isorako ny ray aman-dreny be Honoré Rakotomana. Hoe tandremy fa tompona andraiky ty anareo. Satria ny eritreritry ny olona dia ny ampizara, ny ampiady anty ny samy malagasy. Ny article 45 dia milaza hoe perd la nationalité malagasy le malagasy, même mineur, qui ayant une nationalité étrangère, touyen, est autorisé sur sa demande par le gouvernement malagasy à perdre la qualité de malagasy. Zany hoe ny article 45 dia milaza hoe afaka mangataka izay malagasy manana ny zom-pirenena hafa, afaka est autorisé sur sa demande amin'ny fangatahana zay ataony ary ekeny ny fitondram-panjakana fa very ny zom-pirenena mamalagasy anazy. Zany hoe est autorisé. Malhonnêteté intellectuelle ny ataon'olona rehetrarehetra zay tsy mamaky an'io article io. Article farany 90 dia milaza hoe les personnes nées de père et mère d'origine malagasy, quel que soit leur âge, leur domicile ou leur résidence, à la date du 26 juin 1960, ont la nationalité malagasy. Ataoko amin'ny teny malagasy mba azahoany malagasy. Io zany milaza fa tsy voarara mihitsy ny fananana double nationalité eto amintsika. Ataoko amin'ny teny malagasy izy mba ho azo ny vahoaka malagasy rehetrarehetra tsy hakanavaka. Ny olona rehetra izay manana ray na reny malagasy na firy taona monina sy mipetraka naiza naiza fonenany manomboka tamin'ny 4 jona 1970 dia manana ny nationalité malagasy. Eto dia manome hafatra satria miteraka débat be ty. Any malagasy rehetrarehetra vao nisy malagasy so vao mifanena tamiko canadienne mianatra any miasa ny ivelany izy fa manana nationalité malagasy. Hoe monsieur le président, tena mba azo vavainy io lalàna io fa tena zay tsisy tokony afaka ny mamalagasy anay. Dia zao ny hafatra teneniko an'izao hoe aza matahotra nareo malagasy, malagasy ray, malagasy reny, fa tsy misy na iza afaka naisitra ny mamalagasy anareo. Andriamatoa filoha mialatsiny, tena mialatsiny indrindra tompoko satria lasa ohatran'ny karazana miinsista kely fa tena marina tiako hoe ianao ataoveny voaka malagasy eto androany mihitsy ny Andriamatoa filoha raha sitrakao citoyen frantsay ve ianao eny sa tsy nivalianao mihitsy n'izay. Gasikara afaka valianao mahitsy ve tompoka asirakao fotsiny tsy mila fanazavana lava be. Ataoko mazava aminao ngamany efa nivaliko ianao tao anatin'izay fanontaniana izay. Mazava mahitsy tsy misy aloka ary ny ao anatin'ny foko iray manontolo no lazaiko aminareo teto. Nanontany Abraham ahoana nazahoana an'izay, nanontany ianao Gasikara dia efa mahitsy ngambany mivaly mikasika an'izay nationalité. Azafady Gasikara alonga mitsika maraparana kely fa haiko hoe tena manitikitika ve ianao fa efa mandroso ihany koa ny fotoana efa roa mahery zay. Oui, tsy manino. Raha sirako fotsiny Andriamatoa filoha satria le lalàna mantsy io fantatra hoe samy miaro tentsika fa tsy namaly ianao Andriamatoa filoha hoe marina ve iny décret nivoaka iny décret de naturalisation iny fa tsy certificat de nationalité. Gasikara
précision. Ya précision. Valiko foany Gasikara fa tsika Gasikara tsy hiditra ao anatin'ny resaka juridisme. Za mitondra fanazavana aminao eto fa milaza aminao Gasikara. Vao mandeha ianao 50 km miala an'Antananarivo, tsy misy mamaky loha amin'izany naturalisation zany mivoaka malagasy. Farany tsy resaka lalàna ntsony Andry Matofoloha, tsy resaka lalàna ntsony fa moral fotsiny ngamba mba tiako anontaniana hoe satria anao moa resaka Andravoahangy Raseta marina zany zaka sopirenena frantsay fa le resakitsika androany Andry Matofoloha dia filoham-pirenena le resaka ary malahelo ianao mahita teratany vahiny manabarabara ny filoham-pireneko Andriamatoa Andry Rajoelina fa filoham-pirenena malagasy manana filoha frantsay. Malahelo ianao maheny teratany vahiny fa ny anaran'ny filoham-pireneko Andry Rajoelina no vainy Cédric. Malahelo Andriamatoa Filoha ka izay no antaniko aminao hoe aminao ve mety zany hoe filoham-pirenena malagasy. Ravoahangy Raseta tsy filoham-pirenena fa ianao filoham-pirenena malagasy, filoha faratampony folo alinday ianao filohan'ny filakevitra ambonin'ny mpitsara ianao. Zany rehetrarehetra zany no mahatonga atsika mametraka fanontaniana androany ny amin'ny hoe Andriamatoa Filoha aminao amin'ny fo madio tsy miangatra mety ve zany hoe filoham-pirenena malagasy manana filoham-pirenena hafa, manana filoham-pirenena vahiny. Ary amin'ny resaka frantsay tsika miteraka devitra zany hoe le firenena nananjanaka atsika mihitsy. Ary ny farany dia tsotra, raha ohatra ka ho an'ny tombontsoa ambonin'ny firenena, ho an'ny tombontsoa ambonin'ny firenena, manaiky ve ianao Andriamatoa Filoha anaisotra na anala an'io zom-pirenena mahafrantsay anao io ho an'ny Madagasikara tovoka? Ya hono a mba tiako i Gasikara mikasika ny zavatra teneninao teo moa reny communication ivelany reny hitako reny olona manakaramany reny mieritreritra reny hoe avoa fa tsy hakitika ana reny ary tsy avoa. Faharoa ny teneninao teo dia ny hoe manimba saina le izy fa efa nyteneniko anao teo mba fantatrao hoe Gasikara Nicolas Sarkozy est d'origine hongrois. Filoham-pirenena frantsay fa tsy nisy mihitsy mpanohatra hoe tsy mila filoham-pirenena hongrois zay. Raha izay. Faharoa manarakarak'izany zany nisy an'le décret iny hitanao nisy sini tao Emmanuel Valls no sini an'le izy zany tsy mandà misy an'iny efa nazavaiko anareo teo ny antony fa Emmanuel Valls zany prime ministre frantsay d'origine espagnole fa tsy nisy mpanao gazety mihitsy ny tena anazy hoe ianao ve dia manaiky fa tsy ho espagnol tsony fa ny asa no tsarain'olona anazy ka tsara ao amin'ny asa koa fa aza tsaraina amin'ny zavatra Andriamatoa Filoha ny rahantsika nanaraka teo ny kabary nataonao taopariny niaraka tamin'ny filoha frantsay nitaky an'izay Ilse Parsa izay ny rahantsika nahita teo ihany koa ny atao hoe réaction ny filoha frantsay mijery anao tsara nandinika anao tsara tao anatin'izany kabary izany. Ny dinika ifanaovana amin'izao fotoana izao atao hoe fivoriana voalohany commission mixte tany amin'ny taona 2024 tadiavana excuse rehefa avy eo angamba hoe mety hoe excuse ny ilazana anazy ny Covid hatramin'izao tsy tateraka Andriamatoa Filoha izay fihaonana faharoa tokony taterahana any Paris an'ireo commission mixte ireo izay tamin'ny taona 2024 volana novambra tokony izy izay fihaonana faharoa ny commission mixte isika malagasy no nangataka fanemorana an'izany fihaonana faharoa an'izany commission mixte izany mifarana ny mandana ny fepitaona iasanao Andriamatoa Filoha tsy tateraka izay fangatahana noentinao no hoan'ny vahoaka malagasy izay ahoana mety antikanao an'izay zay fantaniana voalohany. Ary fantaniana faharoa Andriamatoa Filoha anisan'ny narahana sy natao fanadihadiana tao nandritran'ireny krizy ny taona 5 sy 2000 ireny fa frantsay no anisan'ny nanampy anao betsaka tao anatin'ireny krizy ireny. Ty amin'ny taona 2020 ataontsika hoe herinandro vitsy tsy anatanterahana an'izany fifidianana filohan'ny repoblika izany
atao hoe mivoaka anonyme le izy Andriamatofiloha any Frantsa ny resaka fa tsy eto Madagasikara betsaka ihany koa zany atao hoe fuite-na document professionnel na document officiel izany midika ave zany Andriamatofiloha fa efa mangatsiatsika ny fifandraisana misy eo aminao sy ny frantsay misaotra atao. Abraham Razafy ny fitakinan'Élysée Pars 2023 any antsika zao fa nijidy izay nivoaka teny amin'ny ny vote teny amin'ny Nations Unies dia efa tamin'ny 1900 io resantsika l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies demande à la France de restituer les îles ou au moins négocier sans tarder. Efa résolution tamin'ny 1979 ka raha tsy azo ve ny Élysée Pars androany dia iza no menatsiny za manampinoana i Abraham Razafy dia efa natomboka io fitakiana efa natao io ary tsy maintsy ahitana vahaolana. Ny fanontaniana faharoa Andriamatofiloha satria nilaza ny filoha frantsay fa ici c'est la France nampangatsiatsika ny fiaraha-miasa eo aminao sy ny firenena frantsay ve ity resaka Élysée Pars ity mifandray ihany koa amin'ny resaka double nationalité anananao. Za dia miteny ary mbola amafisiko eto i Abraham Razafy ny Élysée Pars dia any Madagasikara ary mitaky an'izantsika tsy renoncer an'izany mihitsy na oviana na misy tafondro na misy basy hipoaka eto marina ihany ary marina tsy mba maty fa ny zavatra ray fotsiny teneniko anao dia zao mila amiray fotsika malagasy tsy tokony anaiky zarazaraina tsy tokony anaika ho ampidivana rehefa vita zay dia tena irosy ty Madagasikara malalatsika ity. Le fanontaniana farany fifandraisanao sy ny frantsay taorian'izay sy ny fivoahan'ireny double nationalité zay document officiel mivoaka ity amin'ny tambazotra tserasera reny. Ny zavatra lazaiko anao ny fifandraisana tsy misy miova na ray milimetatra azy tsy mififandraisana aloha fa ny lazaiko hoe ny ligne politique any Madagasikara tsisy miova. Ny fiarovako ny tanindrazana tsy iova mandrakizay. Ny fifandraisana ataoko angambany fa tsy misy olana zasy ny président français Emmanuel Macron tsy manery izy fa tena mifakahazo tsara ary mifampiresaka tsara ary mahafinaritra anahy efa niteneniko ty ombeny rehefa miona ny président français ary tena tsara ny manambara an'izany égal mitovy fa tsy misy hoe frantsay dia anatebotebony malagasy ary mizotra tsara mandeha tsara fifandraisako amin'ny président Emmanuel Macron. Andriamatofiloha mialatsiny mofo satria gaga ny olona to mirivotra be amin'le nationalité ray volana maheritsika io foana ny adihevitra teto amin'ny firenena rariny loatra angamba toa raha ohatra satria ny filoham-pirenena mihitsy no manatrika atsika ataoko indray mava maranana an'izay raha sitraka Andriamatofiloha hoe ianao ve manaika fa mila autorisation ny gouvernement ny fanesorana ny nationalité malagasy anao satria ny teny ny article 45 mantsy ianao teo tsy misaraka amin'ny article 42 ianao raha sitraka Andriamatofiloha. Tsara be zay fanontaniany Gasikara zay. Iza no afaka manaisitra ny zoom-pirenena ny malagasy anankiray. Efa nitondra Gasikara ny manaisitra aloha dia mangataka le olona. Dia rehefa mangataka le olona dia misy enquête atao aminy hoe tena sitrapo marina ve nanekenao fa tsy malagasy tsony. Dia misy décret soniavy ny filoham-pirenena. Gasikara 5 taona no nitondra ny teteza mita. Efa taona no nitondra n'izao firenena zao mandritra n'ity mandako ity. Fa tsy nisy malagasy na dia ray azy nizaka ny zoom-pirenena frantsay ka nangataka hoe za tsy malagasy tsony. Tsy misy na ray azy. Ka ny manome autorisation an'izany dia marina ny teneninao. Mangataka izy manao ny antota taratasy makany amin'ny ministèren'ny fitsarana
dia rehefa vita ny enquête rehetrarehetra dia hoentina eo amin'ny filohan'ny repoblika. Za tompoko tsy hanaisotra mihitsy na hanery ny olona zay manana zom-pirenena hafa ka hanery anazy nizaniza tsisy afaka hanery anizaniza tsy ho malagasy tsony ianao. Ray zay. Faharoa, i Gasikara maranako anazy mikasika an'iny satria fa mila faraparanana angamba ny fandaharana dia tsotra ny teneniko ny amaranako an'izay zom-pirenena malagasy zay na frantsay. Ny fizakanao zom-pirenena hafa ninina motifa na zavatra angatahanao anazy dia ohatran'ny anazy dia droit dia afaka mangataka ny joa koa droit sy un droit satria ny dadabeako frantsay dia mangataka hoe ilainao ve sa tsy ilainao, afaka mangataka ianao, afaka tsy mangataka, fa mangataka ianao dia mahazo ny droit anao. Ho an'ny olo-pirenena io tsisy afaka manery ianao. Ny olo-pirenena malagasy tsirairay avy dia manana ny zoany ny droitko ny safidy na ny fidy ny filoham-pirenena zay ho fisafidiany rehefa tonga ny fividianana. C'est un droit. Mais ce n'est pas une obligation. Tsy afaka hanery ny olona ianao hoe ianao dia tsy maintsy mifidy. Zay ny teneniko anao hoe droit fa tsy obligation. Noho izany tsy misy olona nizaniza hanery ny olona olo-pirenena anankiray mizaka ny zom-pirenena hafa. Zay ngambany ny amaranantsika amin'ny ankapobeny mikasika an'izay zom-pirenena izay. Mahitsy ny lalantsika dia aleo hikisaka dia ohatr'izay ny débat fandao hampandroso ny firenena. Indrindra Andriamatofilo, azafady Gasikara, azafady. Alors amintsika hiresaka fividianana raha sitrakareo milalao satria miloha fividianana satria volana resaka vitsivitsy. Vetivetika fotsiny miora satria raha roto kely ny resaka relation internationale mantsy Abraham Razafy teo dia vaovao vo hitako tamin'ny maraina izy io dia mba raha roto kely eo amin'izay relation internationale zay Andriamatofilo misy zany ny ataontsika hoe sommet russe Afrique ny fafito amby roapolo hatramin'ny fahavalo amby roapolo ny volana Jolay ho avy zao ka ny fantaniko ve ianao ve Andriamatofilo ho any amin'io fivoriana russe Afrique io satria fantatrao tsara ny enjeu an'izany fivoriana zany raha tsy resaka ankoatra ny BRICS fotsiny tsika izay hitranga any Afrika atsimo ka afatarako ny mety opposition ny Madagasikara ihany koa asa ilalao any amin'ny ataontsika hoe non alignement ve tsika entre ny occidentaux sy ny BRICS sa ilalao any amin'ny occidentaux fotsiny ka ho any amin'ny ataontsika hoe fanapahan-kevitra ara-diplomatique ny fitondrana malagasy amin'ny alalanao Andriamatofilo mety tsy misy dikany amin'ny maro zany fa misy dikany ho an'ny hoavin'ny Madagasikara izay fantatrao tsara Andriamatofilo an'ny Repoblika Madagasikara tsetratratra kely fotsiny. Misy tokoa io sommet zay lazainao io misy koa ny sommet anankiray ny sommet an'ny BRICS zay atao ao Afrika Atsimo. Io moa ny déplacement ohatran'io dia mila fandiniana miaraka amin'ny ministeran'ny ministra ny raharaha-mbahiny ny programme zay atao eto an-toerana sy ny any ivelany satria maro ny asatsika mbola miandry eto ka zay ny fandiniana dia ataoko fa hodiniana ao anatin'ny filakevitra ministra satria rehefa misy fandiniana ohatran'io dia eo ny manapa-kevitra hoe mandeha izany mandeha ao anatin'izay fandraisana anjara ao anatin'ireny sommet ireny. Faharoa ihany koa Andriamatofilo dia misy feo mandeha fa anao karazana visite d'état any Chine ianao ny farapara ny volana aogositra ho avy zao raha ny loharamba-vaovao raiky aloha any amin'ny faharoapolo ny volana aogositra zany eto ianao any marina na andiso an'izay satria mampanao gazety tsy maintsy manao ny fanadihadiana izay efa akaiky any zany izy io raha ohatra ka ho candidat ianao zany dia efa ao anatin'le mamaraparana ny filoham-pirenenanao ary ny loharamba-vao moa manamafy fa hoe mety ho anisan'ny osiny avina any ny projet saofika Andriamatofilo ho isan'ny atao anatin'izay soni izay ihany koa reto le lalana zay nivoaka tamin'ny filan-kevitra ministra farany teo hoe tsy maintsy amboarina ato ato ka maranako an'izay nga mandrasitraka hoe ahoana ny fifandraisanao amin'ny La France raha ohatra ka hoe omenao ny sinoa zany isaofika tomboka. Ny teniko ombenombeny
dia Madagasikara mila miara-miasa amin'ny firenena rehetra. Zay tsy misy fanakavahana io fa zay olona afaka mitondra ny fampandrosoana eto amin'ny firenena dia miara-miasa tsika. Ka mikasika an'izay nareo indraindray mahita biby alohan'ny volana, fa le volana aloha mbola tsy mipoitra. Volana aloha amin'ny biby, mahita volana aloha amin'ny biby nareo, fa le volana aloha Gasikara mbola tsy mipoitra satria mbola tsy ao anatin'ny programako izay hoe ho any Chine zay amin'izao tsika miteny zao fa misaotra anao mametraka ny fanontaniana mba hana ihany koa manifika an'izay mety hoe tsao na ny resaka tsy mitombina zay alefa amin'ny fitantanana ny raharaham-pirenena. Alors indray angamba Abraham Razafy mba metraka ny fanontaniana mikasika ny fifidianana. Voaka moa ny daty tamin'ity herinandro ity fa ho tanterahana amin'ny fahasivy ny volana novambra ny fifidianana fiodinana voalohany ary raha misy ny fiodinana faharoa dia amin'ny faharoapolo ny volana desambra. Misy anefa milaza fa hoe mety tsy ho tanteraka izany fifidianana izany tsy ampy ny volana tanterahana ny fifidianana. Eto ianao Andriamatoa Filoha afaka anamanana andiso an'izay. Ya, tsika tsy namany mihemitra ary matony gouvernemanta namoaka ny datim-pifidianana dia miroso amin'izay fifidianana izay tsika. Ny faharoa mikasika an'izany hoe tsy misy mifamatsiam-bola dia tsy fantatro hoe zany jerevan'izao fa mifamatsiam-bola ao dia ao ary ho tanteraka ary ho atao ny fifidianana ary rehefa miresaka fifidianana tsika dia ny vahoaka foana ny tompo-teniny farany ary zay ny teneniko hoe miroso tsika fa tsy mihemitra ao anatin'izay fikarakarana ny fifidianana izay. Andriamatoa Filoha, volam-pirenena no resahana, volam-panjakana no resahana ary volam-panjakana ihany koa no tantanana. Tany amin'ny faraparan'ny taona 2024 anisan'ny tohan-kevitra nentina tamin'izany fotoana izany mahakasika ny loharanom-bola hanatanterahana ny fifidianana hoe any amin'ny LFR 2023 no anitsy an'izay teti-bola hanatanterahana ny fifidianana izay satria raha 700 miliara ariary no takiny ny teti-bola ny takin'ny seny hanatanterahana ny fifidianana. Aty amin'ny atsasany no teti-bola voaresaka amin'izao fotoana izao eo anivon'ny exécutif Andriamatoa Filoha. Raha antsika teo ihany koa ny basket fond izay nanomboka 3 tapitrisa dolara aloha hatreto izany no voaray aiza ny vola hanatanterahana an'izay fifidianana izay mba tsy isin'le hoe ao anatin'ny vahiny moa Andriamatoa Filoha dia misy ihany koa ny mpanohana anao hoe akinona amin'Andriamanitra ny fanatanterahana an'izany avy aiza ny vola hanatanterahana an'izy io satria raha ny teti-bola nivoaka ny seny ihany koa dia efa 70 miliara ihany koa ny lany tamin'ny fanosana ny mpifidy vola avy aiza no hanatanterahana an'izay fifidianana izay. Volam-panjakana i Abraham Razafy ao efa ao anatin'ny misoratra mazava zany ao anatin'ny loi de finance. Tsika koa nefany eo anilan'izay dia misy ny basket fond satria noho ny fiara-miasa amin'ireo firenena vahiny dia efa niteny ny Union Européenne zao fa andray anjara ao anatin'izany fanatanterahana amin'ny fifidianana zany. Tsy misy zany resaka hoe olana ara-bola raha mahakasika ny fikarakarana ny fifidianana izay. Afaka manome tena antoka ve raha hoe tsy misy tena manome toko ve ianao fa tsy sora-bola fotsiny satria tena ahihahany maro izy 143 milliards ariary ny budget napetraka ny seny tany am-boalohany Andriamatoa Filoha dia nahenona ho 80 milliards ariary izy io. Raha ny tatitra voaranay Real TV Madagasikara dia ny 70 milliards ariary no anjara ny fanjakana malagasy, ny 10 milliards ariary no avy amin'ireo mpiara-momby nantoka amintsika. Hatreto ny participation ny bailleur ao amin'izay basket fond amaranao zay Andriamatoa Filoha ny fantatra aloha dia hoe 2 tapitrisa euro, 2 tapitrisa amin'ny vondrona eropianina, 2 tapitrisa euro avy amin'ny lafrantsa. Anao ahoana ilay 70 milliards ariary. Efa eo am-pelantanana ve io vola io Andriamatoa Filoha sa mbola sora-bola androantsika amin'ny resaka io? I Gasikara tamin'ny voalohany nga manareo ny teneniko teo hoe ny subvention omentsika ny JIRAMA 1400 milliards. Ka ny anaovana fifidianana 65-80 milliards atsoanana antsika. Manantsika.
tiakan'izay consonné zany ianao aniny le fampitambavao navoakan'ny filan-kevitry ny gouvernement iny Andriamatoa Filoha fa ny fahasivy ny volana novambra ny fiodinana voaloha ary ny faharoapolo ny volana desambra ny fiodinana faharoa satria somary nagaga ny maro ihany satria tsy ohatrany tsy nisy resaka atao amin'ny conseil des ministres le izy mantsy zany hoe fanamafisana ny vavanao mihitsiny zany no andrasana iteny hoe manamafy ny filohan'ny républicaine Madagasikara fa ny fahasivy ny volana novambra ho avy zao ny fiodinana voaloha mba ahafahan'ny mpifaninana ihany koa hoe io mana amin'ny zavatra rehetrarehetra pirofo fa manana zany lalatsainy zany ary vonina amin'izany ny fitondrana tarehanao Andriamatoa Filoha. Ya, misy zavatra tsy voatery ho fantatry ny olona rehetra i Gasikara fa tsara fantatsika nareo mpanao gazety fa ny fanapahan-kevitra mikasika ny datim-pifidianana dia décision ao amin'ny conseil de gouvernement fa tsy any amin'ny conseil des ministres. Zay ny antony tany amin'ny gouvernement zany ny resaka tout ce qui est organisation amin'ny administration générale amin'ny fitantanana ny firenena dia anjaran'ny prime ministre. Zay mihitsy ny lalàna eto Madagasikara ka mikasika ny organisation ny élection zany dia au niveau ny primature zay no nakana ny décision iny dia au niveau ny conseil des ministres. Zay ny antony hoe manamafy an'le izy ve anao fa tsy za koa tsy miteny hoe ny prime ministre no mamoaka anazy manaky an'le izy ve ny filohan'ny république any Madagasikara. Za dia olona manaraka ny lalàna ka rehefa iny navoakan'ny gouvernement dia ekentsika katoavitsika zany zay zavatra rehetrarehetra i Gasikara. Mankasitraka Andriamatoa Filoha farany miresaka gouvernement tsika raharoto kely ihany satria ny faharoapolo ny volana febroary telo amby roapolo sy roa arivo lasa teo no nisin'ny fanovarany farany teo anivo ny mpikambana sasatsasany teo anatin'ny gouvernement io moa dia gouvernement fahenina ny prime ministre Antsay Christian tatao anatin'ny efataona sy tapany nitondranao ny firenena Andriamatoa Filoha. Nisy ny lahatsoratra navoaka ny gazety mpiseho isan'andro iray fa ny faefatra ny volana jolay lasa teo izy iny raha tsy diso nilaza fa mety mbola isy ny fanovana ny gouvernement farany zany alohan'ny fametram-pialanao raha toka irotsaka ho candidat ianao mbola isy ve io fanovana ny gouvernement io Andriamatoa Filoha raha eny ny valiny mety io vatra amin'ny prime ministre ve sa mety ho mpikambana sasasasany ao anatin'ny gouvernement ihany. Ya, araka ny teneniko moa i Gasikara ny fitantanana pirenena tsy kilalaon-jaza ary tsy ny olona nivelany ny afaka hibaiko hoe ovao ny prime ministre na ovao ny gouvernement fa ny filoham-pirenena ny mandinika tsy mijery an'izany amin'ny fotoana mampety an'izany raha misy zany fa za mino fa miasitsika zao aloha dia ny zavatra ataontsika dia mamarana an'ity fe-potoana zay anerahana tamin'ny vahoaka ity manasoavana amin'ny vahoaka malagasy. Na zanaty zany Andriamatoa Filoha na dia atao hoe fanapahan-kevitra eo anivon'ny filan-kevitry ny gouvernement ny nandray an'izay anisan'ny nanaitra ny maro ny fametrahana ny antobola na ny antsoina hoe caution amin'ny fifidianana filoham-pirenena ho roanjato tapitrisa ariary 1 million de francs raha atao amin'ny teny 1 milliard azafady tompoko atao amin'ny teny FMG teo aloha izany. Ny fanontaniana Andriamatoa Filoha avo efatra eny raha oharina tamin'ny taona 20 sy 2 arivo izay antobola na ny caution izay anisan'ny angatahan'ny ONG ny firaisamonim-pirenena maro ihany koa ny asinina hoe plafonnement an'izany fampelezan-kevitra izany sy nisy ny mangarahara ianao ve anisan'ny mangataka an'izany ihany koa aiviaizany vola mety ampiasaina ao anatin'izay fampiasam-bola amin'ny campagne électorale izay sy ny fomba fijerinao an'izay hoe fahalafosany na tsy fahalafosany ny caution na ny antobola amin'ny fividianana filoham-pirenena izay. Ny mikasika ny caution dia tsara ho fantatsika moa hoe natao 200 millions d'ariary izy io zay ny fanapahan-kevitry ny gouvernement. Ny fifidianana farany teo moa i Abraham firy ny candidat 4 mety ve zany hoe 4 ny candidat ara-dalàna zany tompoko ara-dalàna mety dedavinareo zany mbola tokony ataony any amin'ny 10 na 9 any ny candidat raha ohatra ka ena lay caution zany hoe fa fanilihana sady ho andreo tsy manam-bola zany Andriamatoa Filoha zao ny fanazavana mazava ho azy ny caution jerevy tsara fa talohany nametrahantsika ny CENI dia ny candidat rehetra
no miantoka ny bulletin, manatota ny bulletin zany ray zay, zany hoe participation iny amin'ny fanatotana ny bulletin, mba tsy sina candidat mialatsiny miteny vahiny farfelu, satria ny raharaha-pirenena oa tsy kilalao. Aleo ny vahoaka malagasy safidy an'izay olona jarefo na nivelany ane, raha tsy manana olona miparene anao élu maro na lalànantsika ary zay koa tsy afaka milatsaka. Misy olona ane tsy manana toko politika koa fa milatsaka ao filoha, zany defa tsy mety. Azonareo zany ka aloha mba zay olona manana base, olona mba manana ny maizy azy, ny olona manana ny stature, manana programme no ilatsaka filoham-pirenena. Ka iny mikasika an'le caution lazainao iny, participation iny, fa rehefa mihoatra ny 10% ny vato azony dia miverina aminy ane iny. Ka ndika an'izay zay olona manana eritreritra fa mety ho latsaka ny 10%, ataoko angamba fa tsy mety kosa ilatsaka filoham-pirenena. Mahakasika le mangarahara sy ny plafonnement ana campagne électorale. Ya, ny resaka plafonnement zao no lazaiko aminareo, matetika tsika mitady olana sy problème. Mba mantany satria nareo manao recherche fa nanao recherche ihany aty amin'ny pays, aty amin'ny continent africain. Tsy misy ane firenena anankiray azy misy an'izany hoe plafonnement zany, ary sarotra no manaraka an'izany. Fa kosa sika eto Madagasikara dia nametraka no hoe ny candidat rehetra dia manana ny compte de campagne, manana ny trésorier de campagne. Ny candidat rehetrarehetra dia manao ny enregistrement, manokatra compte bancaire hoe reto no ampiasain'ny vola ampiasaina amin'izany campagne zany. Dia hitao zany fantatrao fa za miresaka amin'ireo communauté internationale reo satria miresaka an'io zay, tsy hoe aza atao laboratoire kosa Madagasikara, fa mba meo zay hoe firenena anankiray aty Afrika miplafonné an'izany campagne zany tsy misy. Ny any Frantsa no misy satria ny any ny campagne sy ny parti politique misy financement zay ataony fitondrana. Donc eto amintsika zany isika aza no firenena tokana eran-tany, tokana no ny fangatahan'ny mpanao politika tamin'izany rehefa nanovan'ny constitution tsika hoe ny filoham-pirenena amperinasa zay candidat dia midémissionna 2 volana alohan'ny fifitianana. Dia mba tiako mihitsy raha mba hampiarina eraky ny Afrika io dia hitantsika hoe manaiky very zareo sa tsy manaiky, hoe mba mametraka démission 2 mois alohan'ny élection koa ny filoham-pirenena zay milatsaka ka candidat. Tiako lazaina hoe efa misy dingana goavana be zany ny apetratsika eto hoe mba hisiny ny fidovinana ny égalité de chance. Ka aleotsika tsy hamorona débat hafa fa ho an'izay faninana efa misy midéclaré candidat dia aloha ny vahoaka ny tsara, vahoaka ny misafidy. Makasiraka Andriamatoa filoha na izanatra anazy nefa nararoatra iresaka politika kely ihany rehefa miresaka fifidianana tsika. Ny antony anisan'ny atao hoe fotoana tsy nahafahana ny fampiresaka taminao nga mantaoriana ny raharaha motion de censure raroto kely satria tsy mbola naheno ny valiteny filohan'ny repoblika Andrinina Rajoelina mihitsiny. Mbola ao anatiny ataontsika hoe fanakiana maro anao ihany koa ny amin'ny ambara fa manitsakitsaka lalam-pandrenana ny filoha tamin'ny volana desambra 2024 ny fahafito ny volana raha ny marimarina koa Andriamatoa filoha dia indroso tamin'izay ataontsika hoe fitsipapitokisana zay ny fitsipapitokisana ny gouvernemanta izay ny solombavam-bahoaka na tratratra any amin'ny 5 amby 100 nisony izay voangana tamin'izany ary solombavam-bahoaka IRD no maro anisa izay fantatsika fa manaradia amin'ny fitondrana no isan'ny nanao sinia sy miaradia zany atao anatin'izay 5 amby 100 zay. Fantatra nefa Andriamatoa filoha fa atao hoe nosakananao filoham-pirenena fitsipapitokisana na misy aza hatreto ny ataontsika hoe fanambarana fa hoe tsy sonianay tsy soniana indray tsika aloha eto tsy manana sary manapirofo ao anatin'izany rehetrarehetra zany saingy
ny solombavam-bahoaka kosa zany ny resaka fa hoe ny filohan'ny repoblika mihitsy no nitarika ny fivoriana io a izay voarary ny lalam-pandrenana zany araka ny andininy fa 450 andrimatofilo izany hoe nanitsakitsaka ny lalam-pandrenana ianao a rehefa nanome toromarika azy ireo a amin'ny anajanonana zay fitsipahapitokisan'izay tsotra ny fantaniko andrimatofilo hoe sanao ve ny anohitra ny ataontsika hoe fitantaran'ireo solombavam-bahoaka marobe izay nanatro maso ka ilaza-pahabe maso eto androany eo anatrehany voaka malagasy ianao fa tsy nitarika ny fivoriana io a nambara fa hoe tao amin'ny arena ivandro no nanaovana azy sa manaiky ianao fa nitarika ny fivoriana niarana tamin'ny solombavam-bahoaka itopoka i Gasikara zany dia misy ny vondrona na ny antoko politika hoe IRT zay nahalany solombavam-bahoaka ben'ny tanàna sénateur mba ameo andinin-dalàna kely aho hoe tsy afaka ataoko no manasana miresaka amin'ireo député reo tsy misy ka aloha tsy avilivilitsika hoe nanitsakitsaka ny lalam-panorenana rehefa zay no afaka teneny vely andinin-dalàna andrimatofilo raha sitraka ao lalam-panorenana référence eto ny article 94 Constitution de la 4e République. Le président de la République communique avec le Parlement par un message qui ne donne lieu à aucun débat. C'est une voisoratra topoka. Message io aiziko aminao i Gasikara. Communique par message. Rehefa misy lalàna hodiniana, rehefa misy lalàna ho voteny, dia tsy afaka ny filohan'ny repoblika mi-influencer hoe ty atao na ty atao fa kosa tsy misy andinin-dalàna ahoana moa Gasikara ianao hoe manana député dia tsy afaka anasan'ireo hiary sakafo amiko tsy afaka anasan'ireo hiary hidinidinika sy hitafatafa amiko sa hoe zay na rehefa filohan'ny repoblika dia tsy afaka mifandray sy mifampikasoka amin'ny député na amin'ny teny hoe mba hampandrosotsarana ny amin'ny tanànanareo mivory miaraka amin'ireo foana inona ny problème any amin'ny misy anareo inona ny zavatra tokony hampandrosoana anareo tsy misy afaka anakanana amin'izany ianao miteny teo hoe manitsakitsaka lalam-panorenana tsy manitsaka lalam-panorenana Andro Rajoelina no hososena sy hitsakitsahana ary tsy hajainy ny mpanohatra fa za tsy manitsakitsaka lalam-panorenana ary ao anatin'izay zay no le sotoavitsika mihitsy ankehitriny no very ny sotoavitsika satria tsy misy tsony ny fifanajana tsy misy tsony ny firaisakiny ary zay ny joroako za dia mampitambatra ary ampitambatra foana ny malagasy tsy hanavakavaka ny faritra za misy miteny hoe anao merina za merina fa ny rahako ihany koa ny aopoko dia côtier sady merina ny côtier zany ary fantatry ny any amin'ny lakôty zany fatany vao mijoro eo anao dia fatany hoe tia anay ty sa tsy tia anay fa fantatry ny any hoe Rajoelina tia any zareo fa malaiky anao zany fantatry fivoriana avy andrimatofilo farany teneniko amin'ny Gasikara par rapport an'izay zavatra ny teneninao zay alohantsika mba manaja ny tenin'Andriamanitra zay ny isaritako amintsika amin'ny tenin'ny soratra masina amin'ny Romanina 13 1-2 foy olazaiko amintsika dia hoe aoka ny olona rehetra samy manaiky ny fahefana lehibe fa tsy misy fahefana afa-tsy izay avy amin'Andriamanitra azafady rizy mirahalahy angambany afantanina rairay avy sisa satria efa amin'ny 1:00 alina izao sao efa sao tsisy ho tafafo maraina ny olona hiasa raha pitso alatsinainy azafady indrindra amin'ny miorako raha sitraka ao satria misy anankitelo le fanontaniana sa raha ho alefako atambatra sa ho ataoko anankiray Andriamatofilo faraparanantsika ho faraparanantsika ilay izy za namandra-parain'ny andro ary niresaka aminareo eto afaka mifampitafy fa nivoaka malagasy ihany koa zay afaka manao émission avitsika fa araka ny tenin'ny miora tao aloha fanontaniana ray avy napetraka reo amin'ny rahalahy dia ho faranatsika ny fiarahantsika eny ary tsy maintsy misafidy amin'ilay safidy fanontaniana anankitelo Andriamatofilo ary
toy an'le motion de censure napetraka teo dia ny arahana hitany koa fa misy ny atao hoe tsy fahatanterahany fionana eo amin'ny solomavambahoaka sy ny gouvernement tanany séance de question réponse izany tiako antanina izay eo ihany koa anefa ny fitsipahana ny fandravana ny mpikambana sasany eo anivon'ny promaritra eo anivon'ny anteny miera-pirenena tsy nahatratran'izay isa izay aloha ny solomavambahoaka ary mbola nijana eo amin'ny toerana ireo mpikambana sasany eo anivon'ny promaritra ireo ataoko anatina fonteny izy satria fanontaniana ihany ny atrapetrako Andriamatoa Filoha. Ty fanontaniana anankiray ty raha irotsaka vidiana ho filoham-pirenena ianao manana candidat izay efa fatapatatra ve na atao hoe potentiel ny fitondrana amin'izao fotoana izao ka hoe atahorany manokana ary indrindraindrindra misy ihany koa ny manamarika mahakasika ny fifandraisanao sy Andriamatoa Mamy Ravatomanga izay misy milaza ihany koa Andriamatoa Filoha fa ilatsaka ho filoham-pirenena asa moa marina zany sa diso manahoana ny mety ho fifandraisanareo amin'izao fotoana izao. Mikasika ny le resaka lazainao teo ny eo amin'ny Assemblée nationale ny antoko zany dia misy fitsipika ary ataoko angambany fa raha olona lany tao anatina vondrona iray nefa manohatra ny asa zay atao sy apetraka dia tsy misy etika politika zany ary rariny ny tao amin'ny député raha ohatra ka nandray mifepetra mikasika an'izany satria zay le etika politika zay neny tsy misy eto amintsika satria lany tao anatina vondrona sy antoko anankiray no nefa manohatra sy anohatra sy faninana amin'le vondrona tsy mety zany zay ny zavatra anankiray. Faharoa mikasika an'le hoe candidat ho toanana sy ny candidat hafa zay teneninao tsotra fotsiny teniko i Abraham Arazafy betsaka ary maro ny olona makaty any président Andry Rajoelina raha izay ny mapara na ny IRD dia manana rafitra manerana ny Madagasikara faharoa zay noho izany tsy matahotra fifidianana fa vonona miatrika fifidianana ny fifidianana na député io na ben'ny tanàna na sénateur na fifidianana rehetrarehetra afaka milaza aminao fa matanjaka zany antoko zany fa zao tsy antsika zao ny antsika aloha zao dia hoe ahoana ny ampandrosoana ny Madagasikara ahoana ny asa tokony mbola hovotaina inona ny zavatra mbola tokony hotokanana inona ny zavatra mbola tokony ho arenina zay ny zavatra lahara-pamehana amintsika amin'izao tsika miteny zao. Andriamatoa Filoha satria naray moa zany tsy mifanalavitra n'izay fanontaniany Abraham Arazafy zay nisy fanontaniana ihany moa teo napetrany mahakasika ny PDG Mamy Ravatomanga tsy voavaly fa tena marina tsy ny antoko IRD tsy ny vovonana IRD na ny antoko TGV no ametrako ny fanontaniana fa ianao filoham-pirenena Andry Nirina Rajoelina mihitsy satria raha miresaka politikitsika dia tsy maintsy zay no fifarany resaka ary mahafinaritra mahita any rehetra satria porofo fa mbola be mpanohany ianao nampikambana ny gouvernemanta nareo solombavambahoaka sy ny maro hafa manatrika eto ny mahagagana fotsiny zao ny Ray aman-dreny Norbert Lala Ratsirahonina zao ohatra ny tsy hitaka eto asa mety tsy miaraka aminareo intsony ve satria ina ny antony tsy mahita anazy ny fanontaniako Andriamatoa Filoha dia tsotra ho candidat ho filoham-pirenena ve ny filoha Andry Nirina Rajoelina satria ny fahatelo amby roapolo ny volana aogositra ho avy zao no hisokatra ny fametrahana ny antota taratasy organisation ny IRD sy ny TGV aniny fa ianao mihitsy miandry an'izay malagasy androany miandry an'izay ny mpanohana anao androany mbola ho candidat ve Andriamatoa Filohan'ny Repoblika ao amin'ny Real TV dia mampiavaka ny hoe eny satsia raha sitraka ao Andriamatoa Filoha mba ho eny satsia saingy ho ny tompo rehefa mivavaka
tamin'Andriamanitra hoe ka tsy ny sitrapokony atao fa ny anao a faniriko mba eny saty ianao mamaly azy Andriamatofilo mankasitraka tofoka. Resaka fividianana no fantaniana apetraka ao i Gasikara hoe ho candidat ho filohan'ny Repoblika amin'ny fividianana atao amin'ny fahasivy ny volana novambra ho avy zao ve ny tenako. Raha resaka fividianana zany a dia ny vahoaka malagasy zay ampitoana no misafidy zay hitatana ny firenena ka ataoko farariny sy hitsiny raha ny vahoaka malagasy no amezako an'izay valiteny zay fa tsy Gasikara. Makasitraka Andriamatofilo makasitraka anao manokana vahoaka malagasy moa no mijery atsika androany fa tsy za rery tsy isika anao rery neto makasitraka tompoko. Misaotra nareo mirahalahy, misaotra anao Andriamatofilo. Adiny 3 latsaka 4 minitra zay tsika no niresaka teto. Alao ngamba mena teny famaranana ianao Andriamatofilo amin'izao alina izao. Misaotra anao Miora, misaotra nareo telo mianadahy. Nafinaritra tokoa ny dinidinika teto ary mankasitraka ny vahoaka malagasy tsy vakivoly ihany koa zay nanaraka naharitra n'izao fandaharana zao hatramin'ny farany satria adiny 3 ary tsy hitatsika fa nandeha aingana ny fotoana no nanaovana an'izao dinika tafatafa sy nametrahana ny fanontaniana zay napetraka teto androany. Isorana ihany koa ianareo rehetrarehetra, ianareo ray aman-dreny, olobe, ampanjaka zay avy lavitra tonga eto maneho ny firaisan-kina, ny firaisan-tsaina sy ny firaisan-doha amin'izao fotoana izao. Ary isorana ihany koa ianareo rehetrarehetra zay nanatrika itony ao nareo olom-boafidy, olom-boatendry, ny mpitandro ny filaminana, ny solitena, ny mpandrarana, nareo fikambanana maro isan-karazany, nareo tapaka sy namana. Betsaka ny olona naniry andray anjara sy ho avy eto amin'ity toerana ity nefa moa voafetra ny zakan'ny trano ary tsika reto zany no manatrika eto. Ny teny amaranako anazy dia tsotra. Raha misy faniriana tokony holazaina androany manoloana ny vahoaka malagasy dia ho tanteraka ny fikasantsika rehetra, ny faniriantsika rehetra hampandrosoana an'ity nosy malalantsika ity. Mba iray iny isika, tsy anaiky ho zarazarainy fa kosa dia hitambatra ho iray fo. Ary ny faharoa dia tsotra, tsy misy asakana ny sitrapon'Andriamanitra. Sotra tompokolahy, mankasitraka tompokolahy. Eny ary dia izay ihany koa tompokolahy sy tompokovavy namarana ny fandaharana teto amin'ny televiziona malagasy, ny radio Madagasikara. Ary ihany koa ireo hainao manjery tsy miankina manerana ny nosy dia mametraka ny veloma mandram-peo ao amin'ny manaraka samiha tsara tompokolahy sy tompokovavy.